partenaire FDJ. Fizarana fanomezana anarivorivono eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo no eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa sy ny sisa. Arakaraka ny habetsaky ny solika vidinao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny alakamisy, zoma, sabotsy zao, tongava eny amin'ny station Shell Andraharo, station Shell Ampitatavika, station Shell Ambohidrarahaba. Manjifa solika eny amin'ny Shell dia mahazo loka eo no eo. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Hainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good! Allô? Venareo. Venareo, fa etindrindritsika zao. Dada Benard lesy tia. Meraba lesy robobozy. Zao ny salama. Saika ny asina sarony izy fa olona antra hoe tena tsy mivoaka izy. Le ganagana koa ngamba mety efa maty tamin'ny krismasy dia tsy mety misokatra da. Mbola hoavy ny sary fa zao. Merabanareo rehetra aloha tsy tao masinizan'izy aloha fa dia salamy. Fisaorana lehibe ny atao le namana ny tondra ny tena makatelo zao. Fa ny analo zany ny volana angonina tamin'ny varotra ovy tany Soavinandriana no anisany napiko an'le sarandalana za koa ne mba manana namana taloha taty dia mba zay fa dia avy ety ivelany zao ny mahafinaritra zao ny resaky tsy ny ety ny resahana koa fa le resaka io ty fifampitaizana ty le serlebozy tena manahirana. Ny anankiray zao ty tovolahy manana anarana Ivoriana ao amin'ny gasy izy tsara be le hevitra, tsara le hevitra hoe ianao malagasy fa ny solona anaranao eny amboninkandra tonga dia Ivoriana hoe Drogba olona izy aloha tsy karazana zava-mahadomelona angamile daly fa tsy aizy nazo azy fa dia lasa izy ny ritiny lasa ny ridana ka tsy tana Drogba navelany taolon'ny bandekama masositra satria izy nobetroany roro dia lasa hiaraka amin'ny tanora ka roro raha be zany raim-bory mampalelo iny ray ny anankiray faharoa ndray vokiray aman-dreny tsy lavina nefa efa hoe baolina mahay izy fa lavina kosa le tsy manaraka debe ny rehato miteny hoe romialina ndray ny tokony alatsiny fa miseho manana ory le tiry marina mafy imesiane tompon-daka eran-tany fa tsy mahazo mamaly le mpanazatra oay miondrika hoa faire profil bas monsieur Drogba zay ny amin'iny le boboly fa zao le anankiray faharoa ty le hoe namoaka sarin'olona taloha dia teniteny foana ny resahana momba azy malagasy taloha lava volo ny malagasy prime ministre taloha ny vehivavy tokotoko dia asiana soratra eo hitako lizy fa ny raharan'le izy manko dia zao le izy eny dia lasa hoentin'le ankizy mivoaka ivelany satria ataony sary eny amin'le resaka sibera dia hoentina any am-pianarana dia apetany amin'ny varavaran'ny fianarana dia imeme be izy raha fa miditra le mpampianana tena efa ratsy be ny fandehanan'le zay ka faraparanana fa rehefa zay ianareo zany zavatra resahako zany sariny rain'ilay arivony sariny raha lay katity dia hoe ity le lehilahy nampirafy voalohany maninona raha sariny dadany lany atao ohatry zay ny atao an'izay hoe ty niketika mamako voalohany ka faranako lizy salama manga atsika be le tia faranako lo lizy zao le eritreritra le rehetra tamin'ity taony ty tena tamin'ity taony ty nitombo dia nitombo mihitsy le olona vendrana ao amin'ny tanàna na amin'ny ty resaka nataoko ty ne mitombo mivendrana ary ny tena olana dia ity ary ny olana
le vendrana amin'ny heritaona ohatra ny efa ao daholy loza mandra-piona daoly de reo fa aveo ndray eno a I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good. Orange. Papier toilette sortie d'eau. Manolotra anao. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha. Nefa rehefa iny, nefa nasa olona. Alasinainy karazana lavilaka misy masagoty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao. Maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sortie d'eau. Arahaba tompoko lahy, arahaba tompoko vavy, arahaba ry zandry bandy akama, arahaba ry zandry antsa votosy, arahaba ry namana rehetra. Mbola ovy za zany. Tena Miraba Raimbozy, miraba Iantsa, miraba miraba. Miraba ampiainy rehetra. Za moa zany fanatsafa aminareo eto fa tsy ampidirina tahaka ny vahiny akory satria afaliana ny miraba anareo. Alefaso ny araba sy ny atsafanareo dia mba mampiditra isaka kely ahako rehefa afaka minitra vitsy. Za mbola ato ihany. Afaka miditra. Fa ny afaka miresaka ka zay e. Efa vita ny araba. Fa ny zavatra marihana dia ny hoe ty lakamisy fa 20 ny volana desambra tia dia andro fahatelo avy any farany ty lakamisy farany amin'ity taona ty io a. Ary lakamisy dia manaova zavatra mahafinaritra foana fa tsisy farany amin'ny ahitanareo anay mivantana fa amin'ny taona 13 Raimbozy lakamisy ray andratsika vao mifankahita mivantana ohatr'izao amin'ny taona 13 sy 14 hoe alakamisy ahoana landeo masonareo talata ihany koa dray miraba ny mpiaino rehetrarehetra aloha miraba ny mpiaino rehetrarehetra fa alakamisy angany aminareo am'izao alakamisy fanenareo fa somary larobiny ihany zao aty jeudi ny aty zao jeudi miraba tsika rehetrarehetra aloha zany araka le resaka nataoko tany amboalohany teo hoe mifanatsafa miresaka no style ataotsika zany amin'ity manomboka izao ny avy ety amiko aty zany fa tsy hoe ampidirina akory ohatra miditra koa dia miteny izay teneniny eo fa ny teknika moa ry mpiaino ajaina sy ry mpiaino avana no mahatonga an'le izy mety mbola misalasala amin'ny voalohany satria na niganagana ny antsa raha tsy hitako ny nalehany ato dia mbola iresaka amin'ny antsa rehefa aveo hoe ahoana ny fomba hitanareo ny sary satria lakamisy ohatra ny mamerina mangataka ny mombamomba azy zany le ganagana ato dia io zay hoe za eny ety io ahy fa ty velany fotsiny fa loha hevitra nyresako teo moa iny le hoe fifanajana fifampitaizana iny amin'le resaka mpilalao tao amin'ny bariatranona anankiray dia amin'le resaka ty le maka sary isan-karazany sy le fahalalahana lehibe ka ny olana napetraka dadabe ninary teo tamin'le resaka hoe maka sarin'olona taloha iny dia efa avoakan'ny ankizy ivelan'ny Facebook sy ny application le izy amin'izao satria dia lasa atao any ihany sy vazovazo ratsy any am-pianarana zany hoe efa miditra any amin'ny fiompiana ondry zany ny amboadia taorianany resaka zava-mahadomelona dia efa le toetra tsy mahalala fomba zany no miditra any ary le toetra fanaratsaratsiana satria eniko malo zany hoe sarin'ray ler voniny no imprimen'le ankizy dia napetany eo amin'ny varavaran'ny efitra fianarana dia nasiana soratra hoe io ngiatale za mahita hoe mampalahelo zay toetra zay satria voataiza tao anatin'ny satria le toetra n'le tale zany masika ohatran'ray ler vony angamba dia hitako hoe le fitaizana aoka tsisy arotsony rangah rehefa zao no tena olana resako io olana foana le hoe satria misy ny fahalalahana satria misy ny fahazona manao zavatra misy ny réseaux sociaux dia atao daholo ty adalàna rehetrarehetra ty misy mahafinaritra ny zavatra ao anatiny io ato moa zany rehefa miresaka an'le izy dia misy miteny hoe kanareo ihany nitaizan'ny olona amin'izany dia tsy de tsy tompoko mahaiza mandinika fa enao no anisan'le rain'lay arvony le atao le makasarina rain'lay arvony izay fa dia averina any aminareo aloha fa
tapahana misy no atsapy de mifandamina kely zay misy zavatra fampiatsotsika amitsambona kely rehefa avy eo mba tiako ampitaina teniny any Paris any koty de mba me numéro en président ya le aty fa tsy liany fa miravatsika rehetra mbola ho tantaraina ihany ny di rehefa avy eo sy ny fandaminana sy ny fiainana amin'ny fo miaraka amin'ny sobakaka aty rehefa avy eo fa tapahana kely aloha saotra betsaka goty avy tia réel jereo zany MP zany jereo zany MP zany disque élégant là de zay de mirabatsika rehetra zay piainao fa mandritra ny 2 volana eo de miditra mivantana avy aty à Paris sy ninona vara hoy ny fiteny namany banga zany le 2 volana raha izany akarasy foana koa le manasa tanana malohany iza inona ahoana taiza sy ovina le tie ny fandarana dia ahitanareo sary mivantana ary misongadina sarina inony reto Sofidido fantatro hoe Sofidido tsy laza azy mandary miteny frantsay aho fa orona taratasy aloha ngamba telefondraimpozy io ajango koa zany fa izy tio ary antsavotosy maneno tapoka nefa efa ataoko feo tsy misy Raha Abdou tena nandefa MP taty amiko mihitsy afatra miafina taty amiko mihitsy makasika ny resaka ny teneny Gaute zay hoe asio ajany ihany reny olo maventy ny teto amin'ny tany sy ny fanjakana ireny fa aza de zimbazimbaina toy ireny makasika an'izay resaka hoe nanao ino izy ty sain'ny praministra Rainilay Arivony napetraka teny amin'ny marina zany ka allo tsika mba tsika za manajana za zany tezitra foana amina zavatra ohatran'ireny Raimbozy hoe tena andao mba ezahana am'izay arenina zay tsy nety nisy zavatra simba teto nanomboka atao amin'ny taona 2,790 no nakaty be de be ny zavatra ny simbaina teto ary tsy vitatsika ny manarina an'izany hatramin'izao tsy vitatsika ny nanarina azy hatramin'izao de miantso azy zany ndao ny tena atsaina sy indraindray ny fitenenana zany ndray tsy midika mihitsy io ndray teva mitady anopy sampy tsany le revy tsany le izy fa tena mba manamaha izy azy kosa zany prime ministre Rainilay Arivony zany manamaha izy azy kosa zany iza koa ny olo maventy azoko tonony eto zay zao misy fandraisana amin'ny mpanolotsainy ny mpanjaka tam'izany zao hoe Raka Mainty le Raka Mainty Raimbozy tsy anarana le Raka Mainty le Raka Mainty raha le sary hitako tsy Raka Mainty le sary fa tena olona rangaha tena zaka naninona ary nanaovany zareo an'izany le izy taloha mantsy ohatra saika mifandraiky amin'ny toejavatra ny anarana ohatra Ambohimanarina no i Ambohimanarina zay nanarina ny ara-pirazanany dia diso raha diso de niopokso be lehibe izy tsy niopokso be lehibe izy fa zay no natonga azy nazoto nanatitra satabary tena androva ny mponina Ambohimanarina dia niakatra ho andrina ary de zay no natonga an'ilay hoe Ambohimanarina novidiana zany anaty fonteny iny fa ny anarany tena misarika ny saina rehetra hoe ajao ireny rafitr'olona manamaizy azy ary rehefa tsy anajandrany ianao de azatsainao koa ary ny tenanao zay nge le izy rehefa tsy anajandrana anao tsy sandratra ohatry reninao vinanao viny be tsatsaza ao tadidiko foana ny tenin'ny filoham-pirenena teo aloha tsy tonononga ny anarany ny filoham-pirenena teo aloha efa andram-piadanana izy ary veleo mahomandram-piona ihany ny hoe za azonareo virafiraina fa ny zavatra nataoko tsy azonareo dikaina ohatran'izay zany le izy hoe izy zany nametraka zavatra ohatr'izay de mba te-hiteny foana hoe aza virafiraina na ny sarindrana valina sa afaka amiteny hoe tsy tena izy eny ary le ty tsy maninona zany fa aza virafiraina fa zao Raimbozy toy izo ny fanajana ny antsika dia tsy ampy hanika ireo vahiny teto aza dia nanao fanambaniana faran'izay tsy fampiseho masoandro satria nalainy ny lohan'ny mpanjaka toera ohatra de tsy naveriny aty Madagasikara fa nataony fampiranty any amin'ny tahirim-bakoko ry zareo any Frantsa any
tsy hanaja antsika ngeny fa rehefa isika koa zany tsy manaja ny antsika izay de teny zay aloha efa azo hitariny zay fa tsy hoe de tena atao hentitra am'izay zavatra kely terikely tsy mivelatra akory fa izay anoizako ny omaly teto dia ny fanontaniana hoe inona no tokony atao amin'ny faran'ny taona toy izao tonga de mamaly ora iolo nisy hevitra novahanay teto omaly ny vahavahanay omany ary reto hoe zao manaova jeritodika zay le fitenin'ny bandeka manaova jeritodika inona no efa feno ary inona no mbola tsy feno tamin'ny asa sy ny fiasa ary ny fitondrantenanao tamin'ity taona 2024 ty fa afaka 4 andro dia ivalona izy fa ny taona 2024 indray no mandimby eo ka raha misy alakamisy ahitana roanay ohatr' zao de fa alakamisy ny 2024 indray manaraka an'izay raha izay fanontaniako zay hoe inona ny feno hoe ary inona mbola tsy feno tamin'ny asanao tamin'ny fiasanao mampitondrantenanao misy ny efa mety misy ny mbola tsy mety raha izay faharoa ireo dingana sy fomba hoentinao mameno an'izay tsy feno am'izay inona daholo ary miaraka amin'ny hoe ny fomba hitazonanao ny efa miabo na hoe ny heverinao aza fa efa feno inona ny fomba atao an'izany fa tsy hoe ny tsy feno ihany vonjena fa ny eo iraraka indraingy io raha tsy tazoniny ary fahatelo dia zao izavy ireo olona hiaraka aminao mba hahatotosaninao an'izany tanjona tsara hoe ameny tsy feno hitazona ny efa feno na ny efa miabo fanontaniana telo zay ny tokony ho hita amin'ny faran'ny taona tahaka izao tsy ataotao foana ary ny mijery ny ray ny marobolan'ny orinasa mandinika inona tsy ny atao inona ny efa mety fa tsy hainy amin'ny orinasa ihany fa amin'ny tenanao aoka ianao marina amin'ny tenanao ary marina amin'ny hafa satria nahoana zao ny fitenin'ny razantsika lanja miakatra ny fiainana izay adala ny toandray ary nisy aza da teoriana fitenenana zay ahitsika hoe tsy namanao ny faninananao fa ny vitanao maky tsy ampy zay amiko fa ny tokony ho izy amiko fa za tsy maniry zay nanao morona an'iny tsy ny hafa ihany no hifaninananao tsy ny olon-kafa ihany na ny namanao na mpiara-miasa aminao na mpiara-mianatra aminao no hifaninananao fa ny tsara vitanao tany aloha rehetrarehetra tany ko aoka hisongonanao miampita kely ary aho tsy maintsy ary sika amin'ny mahafivoarana ny fiainana miaraka aman'olona tsy misy mahavita tena nge tsy maintsy ao anaty fiarahamonina ombieno isika satria tsy havitan'izany itokamonina zany ohatry ny boka nga ianao boka tsy boka ianao ka inavy ireo fifampitondrana ilaina ao amin'ny fiarahamonina amin'ny faran'ny taona tahaka izao averiko tsara hoe amin'ny faran'ny taona tahaka izao de mamaly avy hatrany aho rehefa madivadivo tonga ela angamba ny famaranana nyty resaka ty satria tra tonga-batra aza voavo manekama de mbola iveriny zay rehefa mbola toy izany aoka hadio voalohany indrindra aoka hadio fo ianao amin'ny mpiaramonina aminao amin'ny mpiara-miasa aoka hadio fo amin'ny olon-drehetra aoka hadio fo amin'ny mpiara-mivavaka amin'ny mpiara-manao mipiaraka mitombona fery aoka hadio fo zany hoe tsy manana hevitra kimaitimaity na lonjony na lonolony na manana valifatika atao tsony ianao amin'ny fianakavinao sy ny ankonanao indrindrindrindra ary amin'ny tenanao mahoaka ianao madio fo amin'ny tenanao ahoana moa ny ahafahanao madio fo amin'ny afako ny tenanao aza mahatsiaro tena ho diso malahelo lava mahatsiaro meloka ary manaraka an'izay ndao ifampirary soa isika goty ndray ka le zao hoe voany tamberytany daholo fitaovana aloha fa tsy mampaninina mihitsy satria ny kisarisary sy ny sisa ny azao le izy raim-boza fanapa-kevitra ty satria 3 andro sisa nanana ny taona mafy ny nanjota amin'ny 2024 resaka fitaizana resaka fivoarana zavatra mankany amin'ny zavatra ratsiratsy ara-piarahamonina mandeha aingana be ny resaka malala finosana sy ny fahalalakarina be amin'ny fiarahamonina sy sisa zao ny ataotsika andao anapa-kevitritsika hoe dinidinika inona ny azo atao inona ny azotsika atao mangataka tsika amin'ireny directeur national UG reny mangataka tsika amin'ireny directeur national UG reny de makany aveo Envie d'un réveillon exceptionnel, un grand buffet by Mutsu, une ambiance unique avec album musique, Jetax et Shinchan.
Enfilez vos tenues les plus chics et rendez-vous à la soirée du Réveillon 2023 Golden Hour. Golden Hour, ce 31 décembre à la salle plénière CCI VAT à partir de 20h. Réservez vite vos places sur ticketplace.io. Partenaire Eventia Gold Mix. Info live 034 14 00 966. Votre soirée du Réveillon 2023 Golden Hour à la salle plénière du CCI VAT. Ay, softy to. Eona zany mifandehan'ny to sao. Tena tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany. Aleo rangamba indraminy kely aloha izany papier toilette softy to anao zany. Merci rangahy. Sao dia mba misy WC asindramina kely aloha zafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Soft-Do. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Fly Technologies afaka anjifanao ireo entana azo antoka avy amin'ireo marque fanta-daza maneran-tany: climatiseur, réfrigérateur, congélateur, gazinière, machine à laver sy kojakojan-dakozia maro karazana, smart TV, ordinateur, imprimante, téléphone solaire, smartphone sy accessoires samihafa. Tongava ary eny amin'ny magasin Fly sy ny mpiara-miasa aminy manerana ny nosy fa fanomezana marobe no miandry ianao amin'izao faran'ny taona izao. Fly Technologies, la technologie pour tous. Dans votre mobile, dans votre application Orange Money, il y a la carte Visa à court. Il suffit de l'activer pour activer votre nouveau monde. Activez un monde de séries. Qui veut être roi? De Netflix. C'était mon corps. D'Amazon Prime. Je suis Optimus Prime. 1, 2, 3, 4. Ou de musique, de Spotify, de Deezer. Nouvelle carte Visa à court d'Orange Money. Il suffit d'activer votre nouveau monde. Tapez le dièse 144 dièse 6 ou rendez-vous sur l'appli Orange Money. Hividy kojakoja tokantrano ve ianao na hividy fiara sa hikarakara ny fianaran-janakao eny amin'ny anjery manontolo na kosa irana no fandaniana maro samihafa miaraka amin'ny préva olana BOA tanteraha dieny ny fanirianao. Manantona ary ny masoivo BOA akaiky anao na antsoy maimaimpoana ny 034 30 817 77 032 23 817 77 033 65 817 77. BOA, fiainana mora coucou. Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grande tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Mirinch. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. Inona sakafo matsiro indrindra tianao hohanina zao? Paty sardine. Sandwich sardine. Salade maivana nefa matsiro, asiana sardine. Safidio ary ny sardine Annie dia ho hitanao fa tsy ho afaka ambavanao ny tsirony. Oh! Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Audio. Vavao mafana be ho antsika fihinana yaourt. Manana vavao roa lehibe ho antsika ny yaourt Ity. Ilay yaourt efa fantatsika amin'ny tsirony sy ny kalitaony. Vavao voalohany, miova ny poan'ny yaourt Ity, lasa mafatifaty kely. Vavao faharoa, miverina ariary ny vidiny. Tsy lainga io tena lasa ariary ny yaourt Ity. Manomboka zao, rehefa hividy yaourt Ity eny amin'ny épicerie, ariary dia efa mahazo. Ity, naturellement bon. Rehefa mikojakoja moterana fiara dia tsara raha menaka azo antoka no ampiasaina. Izany no mahatonga namana ireo manamboatra fiara eto amiko tsy ampiasa afa-tsy menaka Shell. Eno tsara anie izany motera izany milamina be. Ny menaka motera Shell Helix dia natao hanome vokatra tsy manatsahala amin'ny fanadiovana ny motera miaro amin'ny arafesina sy ny fahasimban'ny piasan'ireo fiara mandeha amin'ny essence na gasoil toy ny SUV, pick-up sy ireo karazana fiara madinika. Ho anao ihany koa safidio ny menaka motera Shell Helix dia ho tsara kokoa ny tanjan'ny fiaranao sy ny fitondrana azy. Tongava ary eny amin'ny station Shell na ireo mpanjara voatondro akaiky anao indrindra ary safidio ny menaka Shell Helix izay sahaza ny fiaranao. Shell Helix tsy misy menaka manadio motera toa azy. Shell, go well.
Carlton et Louveteau Company présente The Prestigious Time, la plus grande soirée du Nouvel An de la capitale. Rendez-vous à la salle Ravnala Carlton le 31 décembre 2022 pour une soirée inoubliable en compagnie du roi du Salé, Joe Zubi, du réputé orchestre Fanir Tana Group et du DJ de renom CNC. Un cocktail de bienvenue et un somptueux buffet gastronomique vous attendent pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Achetez dès maintenant vos billets sur ticketlife.io ou dans les boutiques Massine. Partenaire FDJ. Fanomezana Noël tinatao anao le kely promotion de loka karazany telo izy tombola azonao motoscooter télévisionnana subwoofer izy io daholo ariny membra tolotra manakely de 18 novembre hatramy décembre reto avy mifinday am'izany avandra avy de manatondry io akiala sandra Techno Pop 6 série, Techno Command 19 série, Techno Spark 8C aussi. Mahazo loka diavy manao selfie. Techno, expect more. Doyana Christmas sambatra aty amin'ny centre commercial Akordik. Etsika sy fampisehoana miavaka maro samihafa no hitanao aty mandritra izao volana Desambra izao. Efa miandry anao ihany koa ny toeram-pisakafoanana Mazoto ary ny parc Milalao amin'ilay mampiala voly tsara. Akordik, la toetra anao anao. On apprécie chaque instant, partagé avec émotion avec toutes les générations durant ces 10 ans. Pour célébrer ensemble son 10e anniversaire, Tana Group vous présente Magic Night, nuit de la Saint-Sylvestre avec Samuel et l'orchestre Tana Group à l'espace Mira Batmar à partir de 20h30. Show exceptionnel avec les deux as de l'ambiance, buffet gastronomique à volonté, champagne à minuit, un whisky offert pour 10 réservations Gold. Réservez vos billets sur ticketplace.io. Infoline 034 36 642 95. Yama! Fantatrareo ve fa miverina ny aorta Yama? Andramo fa tsy le taloha io a! Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka. Ilay aorta manampy anao hiatsika tontolo andronao e. Misy tsiro vanille, fraise ary coco natao ho an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yama! Ilaiko tsotr'izao! Por zareo a tianao fety madzika be ve nareo ararotsy ny tombola Christmas miaraka amin'ny Orange sy Samsung. Ahoana indray zany? Sotra kely isaky mividy pack Samsung amin'ny tranombarotra Orange ianao dia mandray anjara amin'ny tombola Christmas madzika. Ie, loka électroménager full be izao no zaray. Hoan'ny kilalao tsara vita. Sady mahazo finday Samsung zany mbola mety azo kado kojakoja ho an'ny ao an-trano koa. Zay indrindra manatona rahan'ireo tranombarotra Orange dia arareo tiangana ireo pack Samsung sariana ny 12 janoary 2024 miaraka amin'ny Orange andao ataosika miavaka ny Christmas e. Orange. Sawa ty andeha vacances anty farantanty miaraka amin'ny Orange Money sy Canal Plus mahazo weekend miavaka ho an'olon-droa makany Sainte Marie. Allo avy amin'ny Orange Money ny abonnement anao Canal Plus ary mandray sanjana amin'ny tombola ny 10 Desambra izao hatramin'ny 10 Janoary 2024 fisarihana ny 20 Janoary 2024 zao. Orange Money. Savez-vous que chaque briquet BIC est soumis à plus de 50 contrôles qualité et sécurité à sa sortie d'usine? Savez-vous qu'un briquet BIC dure 2 fois plus longtemps qu'un briquet ordinaire? Chaque jour, 5 millions de personnes dans le monde achètent un briquet BIC. Comme eux, choisissez un briquet BIC. Fita Yantsu Espace vous présente Nuit de la Saint-Sylvestre 2022 avec Sanda Musique. Le 31 décembre 2022 à partir de 21h. Ambiance toute génération et animation avec DJ Giants. Au menu, grand buffet gastronomique, grillade et variam nana nos petits matins. Réservez dès maintenant au 034 99 522 68 ou au 033 02 528 31. Vente de billets chez Chambarcha After Building et After Amboud. Aty am Blue Line TV oara te hijery baolina kitra. Tonga fa manao recharge bouquet Magic Sport na Ultime Plus eny am-panjara Blue Line amin'ny sarany manomboka amin'ny 10,4 ariary monja dia arao mivatana amin'ny Bein Sport sy New World Sport ireo fifaninanana amin'ny taranja baolina kitra rehetra maneran-tany. Aty am Blue Line TV ihany no mahita ireo fandaharana tianao indrindra nefa mbola miaraka amin'ny baolina kitra koa ireo rehetra ireo amin'ny sarany mora indrindra hatrany eny am-panjara Blue Line narany fotoana e. Pour les fêtes,
Batimax amène la magie chez vous. Profitez des réductions exceptionnelles sur tous les articles. Offre valable jusqu'au 15 janvier. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Fizarana fanomezana anarivorivony eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo no eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa arakaraka ny habetsaka ny solika vidinao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny alakamisy, zoma, sabotsy zao tongava eny amin'ny station Shell Andraharo, station Shell Ampitatafika, station Shell Ambohidrarahaba. Manjifa solika eny amin'ny Shell dia mahazo loka eo ny eo. Mba hanaovana fety sambatra sady ny tsara indrindra ao amin'ny Jumbo Siscar. Nutri-D découpe à vitamines accords naturales sy ara-pahasalamana avy amin'ny tantsaha malagasy. Tsy mila andrahoina, tsy misy gluten. Nutri-Food, mangez bien, mangez sain. Mikarepoka sy matsiro ery ny fety miaraka amin'ny KFC. Amin'ny valora eto Madagasikara, ny fotoanan'ny vaovao eto amin'ny RDJ. Mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ny Tia Maraina ny alakamisy 7 ny volana Desambra 2024 ity. Tontolon'ny raharaham-pirenena sy ny politika no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny Tia Maraina ity. Tsapa sy hita fa tena nafapana ny toetra ara-politika sy ny zava-nitranga teto amin'ny firenena raha ity taona 2024 adiva ifarana ity no jerena nisongadina manokana tamin'izany ny fifanenjehana ny fampiatsiana teo amin'ny samy malagasy indrindra fa ny mpanao politika heverina fa ho filamatra nefa ireny olona ireny ahina ny mbola iamafy izany amin'ity taona 2024 iditra tsy hoela ity satria samy maka ho azy tsy mieritreritra afa-tsy ny tombontsoany manokana ny tsirairay. Makasika izay indrindra dia manao antsoavo miantso ny isian'ny fihavanana sy ny fampihavanana mba isian'ny fiarahamonina mirindra eo amin'ny firenena ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina amin'izao herinandro farany tsy faranana ny taona izao aoka tsahatra ny fanenjehana sy ny fankalana fampihavanana ao anatin'ny fanajana sy ny sotoavina tena malagasy no ilain'ny firenena hoy ny filohan'ny repoblika teo aloha Rajaonarimampianina Hery. Fa eo amin'ny tontolon'ny toe-karena kosa dia latsaka ny katerena ny vola malagasy araky ny hita eo amin'ny tsena ifanakalozana amin'ny vola vahiny na ny mid izany. Miverina mitotongana tanteraka ny ariary hatreto dia ny dolara iray dia sandaina hatrany amin'ny 5,700 ariary raha toa kosa ka mitakalo hatrany amin'ny 7,700 ariary ny euro raha tamin'ny andron'ny omaly iny no jerena. Raha tsahivina dia taoriana ny fipoahany ady izay nifanaovan'ny Russia sy Ukraine nanomboka ny tapaky ny volana febroary 2024 ity dia nandalo krizy avokoa ireo sandam-bola izay fampiasa maneran-tany ireo ary teo dia nahazo aina ny ariary ary nisy ny fepetra noraisin'ny banque foibe européenne tamin'ny alalan'ny fampiakarana ny zana-bola alaina amin'ny fampindramam-bola dia niarina tsikelikely izany euro izany nakatahaka toy izay ihany koa ny teo anivon'ny Amerikana ka nampiakatra sy nampiasa izay politika fampiakarana izay ary nanomboka niakatra ny sandan'ny dolara fa dia ny ariary zany ity tafapetraka amin'ny toerana izay hita miha mitotongana andavanandro ity. Eo amin'ny pejy ny mahakasika an'ity fankalazana ny fety ny faran'ny taona ity dia maro ny hetsika sy ny tranombarotra miatrika ny fampidinana entana amin'izany. Ao anatin'ny vaninandro fety izao dia ny tontolon'ny milina mandeha amin'ny herinaratra no mahasarika ny be sy ny maro. Noho izany dia nanomana tolotra miavaka mifanojo amin'izany iry zareo ohatra ny tranombarotra bola etsy Analakely sy any Toamasina any. Nisy ny fihenam-bidy goavana ho an'ny fahitalavitra fisaka marika
AdSense sy JU ary efa manomboka amin'ny roa natao hoe 32 pouces ka hatramin'ny 85 pouces irony izy io izay nanomboka tamin'ny 9 ny volana Desambra teo ho an'izay maka an'ilay atao 65 pouces iray izay mitondra ny référence 65 ACH dia mety azonao hatrany amin'ny fanomezana maimaim-poana toy ny smartphone zany fa ankoatr'izay koa dia maro ny entana azo atao fanomezana izay entana fampiasa andavanandro ao amin'ity tranombarotra ity toy ny panneau solaire sy ny reny smartphone reny ary vata fampiangatsiahana sy fitaovana maro samihafa. Anakatonantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity dia ny tontolo ny fanatanjahan-tena fa tonga nitsidika sy nankahery ny mpilalao bare hiatrika ny shanina ny tompon'andraikitra teo anivon'ny Orange Pro League tamin'ny andro ny omaly iny teny Carillon teny notarihan'ny filohany Tota tamin'izany ihany koa no nanolorany izay mba solo-tsakafo farany taona entina ampifaliana ny fianakaviana izay mijanona ny tokantrano any fa ny mpilalao moa aiza fa dia tsy maintsy manohy ny fanomanana eny amin'ny centre eny Carillon eny. Volona mitetina raha etsy isaky ny mpilalao avy no natolotry ny teo anivon'ny Orange Pro League ho an'ny mpilalao ny bare izay mahatrika fampivondronana any Carillon any amin'izao fotoan'izao. Fa ankoatr'izay mba hisiny ny fanomezana rispo ny mpilalao ny bare hiatrika shanina ny Algérie dia tonga nanome izay vatsy ny mpilalao ny teo anivon'ny FMF omaly teny Carillon teny tonga namangy sady nitsidika no nampahery ny mpilalao sy ny staff teny Ankanja teny ny filohan'ny fédération malagasy Victorin Andreniony sy ny filoha lefitra Alfred Randriamanampisoa sy Hervé Eric fa nandritran'izany koa no nahalalana fa atreto dia i Niger sy Congo Brazzaville no hiatrika lalao ara-pirahalaina amintsika mialohan'ny andraisantsika ny shanina atao any Algérie any Tunisie mo no tanterahana ity lalao ara-pirahalaina ity. Akasana ianao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RTG tamin'ity maraina ity mba ny kamarandrianabo no nitarika ny fampahalalam-baovao mbola ho avy eto Larissa Nevson amin'ny 10 ora hitondra ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RTG manasa antsika andro tsy tapaka ny fandarana rivotra mirary tontolo andro mahafinaritra resy mihotain'Andriamanitra tompoko lahy sy tompoko vavy. Seria leo be rivo baovao sy rivotra fotsiny be zany rivo baovao DJ Miraba Larissa. Ay, miraba tsika rehetra miraba Larissa tsy mety mihitsy ny fiainana raha vao tsy manao kasika. Mampitarika anareny tsy de tia manelingelina amin'ny fiainako be dia tsy de tia. Fa rehefa miteny dia makamo ilay izy. Fa raha ohatra hoe nareo miteny dia mahafinaritra menao ilay izy. Sady miteny mihaino dia hafahafa. Zay tsy mba tiapetapeta amin'ny tahatahako andreny amin'ny sofoko le amin'ny téléphone ireny fotsiny tsy mety amin'ny piesiko mihitsy. Ohatra vao elingelina zany. Écouteur Bluetooth sady izy iny amin'ny lafiny fahasalamana misy feo tonga dia manitsy be ao anatin'ny sofinao. Miraba antsika aloha fa niraba teo fa ohatrany tsy nareny olona dia miraba aloha tsy maty fo amanainy tsika menakavy dia ny manarak'izay miraba tratry ny fetin'ny République démocratique Madagasikara tamin'izany andro zany. Talanta le té. Firy androany? 29 androany. Ai moa mbola rapitso le izy. 30 Desambra ity le. Patsivy rapitso réveillon zany rapitso alohany. Any natavy androany dia efa miarabantsika rehetrarehetra namana mpiara-miasa ato dia miarahaba ihany koa ny mpiaino rehetrarehetra. Salama aby tompoko. Tatsy za io malalaka dia malalaka salama ny lalana malalaka dia malalaka ihany na dia alaka misy aza ny andro diskajy kely mihitsy fa za zany efa niteny le omaly hoe manomboka rapitso zao mitoana be io tsy edy efa eo zany ny afitana ahitana fa efa vita talohan'ny Noely daholo ny fiantsenana mihitsy le izy fa mangidy le vola fa ny amin'ny sabotsy zao aloha enona fa mandeha miloatra mihitsy any ndraiky koa ny olona aloha satria sabotsy sady farany herinandro raha teo ihany koa no andro tsy asana fa tsy andraisana karama fa na izanona tsy zany aza
tsy maintsy hoe tataraina kely ihany aloha ny antony nataraiky be anaty eo fa misy bandy akamanila famonjena teny amin'ny bypass teny dia vao namonjy azy teny aloha resaka alternatera le raha dia tsy maintsy namorsena dia vita moa zay vao namonjy taty fa malalaka eny amin'ny bypass amin'izao fotoana zao ny lalana rehetra mihitsy bypass malalaka oko zao fa tsy maninaka oko zao malalaka ny eny amin'ny bypass ny lavadavaka aloha zany eritaona eo no tsy nandehanako teny amin'ny bypass zao raha miangy avy any Andoharany fotsy marina mafy ny avy etỳ Antananarivo makany Andoharany fotsy efa nataoko matetika ihany fa ny avy any Andoharany fotsy maka atỳ Antananarivo tsy mbola nalehako satria matahotra ny embouteillage eny fa ny olona rehetra avy any Andoharany fotsy zao saika miala ny bypass daholo amin'ny embouteillage eny hoe zao bandy zao omeko eo amin'ny 40 eo 40 taona eo izy io fa izy io bandy io zao satria ny anisan'ny isaorako any bandy ka mananome an'le vaovao teo satria za zao vao eo nafantatra hoe Niger sy RD Congo no anaovan'ny zareo ay Congo Brazzaville no anaovan'ny Baréachan fanazarantena any Tunisie satria i Tunisie sy Algérie moa raha tokony izy tokony hitovitovy eo ihany satria samy Maghreb reo fa mino fa makamaka volotany ny tena antony le hoe makany Tunisie le izy fa nyfanontaniako hoe i Niger sy RD Congo ve manao sanina manao sanina zareo fa liko vetivety ty sary nandehandehanako kirakoa anareo ty io natao hoe Ela Palmawab ny anarany le taly io le taly io dia avany Congo congolais rika teny 20 taona larisany teny 420 taona efatra mitelo i fransisy ny teny 700 raibozy 320 iatsa tsy name fa le dala de 520 taona mangala taona io ny pôle africaine mangala taona saky tena raha africaine de 22 520 taona le dala mangala taona dia bandy fanaritsotranona izany isan'ny olana masaka poto eto Afrique io fangalana taona io vitanao ny fotony tena misy hoe loha hevitra foantsika zany eto aloka hatramin'ny asa fa nisy atompo fa farana dia resaka firarintsoa manalazy de meme tsisy ho manoko fantanana ny Ambatory be alanana fa mianao antsika foana mihitsy no zareo dia Ambatory be alanana zany Ambatory any be alanana dia any Faty Sofia zany hoe miala avy eo Antsohi zany dia somary mianavaratra kely be alanana any mihitsy fa izy misy be alanana tsy any miala avy eo Antsohi any Ambatory ka dia miala avy eo Antsohi dia mianavaratra kely amin'ny lalana makany Digo iny makany Antsirangana dia avy eo mivily akavanana ambadiky anina ve ambadiky sao ambadiky anandapa ambadiky andapa ihany izy raha ohatra ka satria andapa matsy voaboaka makaty tena marina zany ka voaboaka makaty amin'ny Antsohitsohi zavatra ty ihany na izana zany azy Antsohi ambanja kokoa zany avy any amin'ny côte ouest makaty amin'ny côte est dia mandalo anandapa izy raha ohatra ka fa anisan'ny toerana mpamoka bary be mihitsy zay tsy de be mpafantatra loatra ny any amin'ny faritra Antsohi amin'ny faritra Sofia moa zany any misy ny vary magnitry izay anisany ihamboandry zareo amin'ny faritra Sofia io hoe anareo koa fa magnandrana vary magnitry anareo tsy tia hiala Antsohi tsy tia hiala amin'ny faritra Sofia fa nitondrana ny vary magnitry taty Antananarivo na andrahoana le vary fa tofoka sy leo tao an-trano ray manontolo njaindray le fofon'le vary njaindray le fofon'le vary izy milay aloha ka fa ny tena tsara aminy aloha hoan'ny zay matadidy dia izy ny fanaovana rhum arrangé ao amin'ny sinoa eo a Hellville ao anosy be io izy le fanaovana rhum arrangé io ka rehefa misotro an'io rhum io ohatrany misotro ranona pango eny fofony ohatrany misotro ranona pango ianao fa izy toka fa arrangé vary magnitry dia anisan'ny mampalaza minona ny ampangonao anao
izy moa amin'ny teny japonais ozy izy le namana mahay momban'ny toka de rino natao hoe saké raha mipesy fanontaniana ho anao fanontanianao ny firemakany Tsirabe dimy arivo sy roa alina raha trans soit trans tsy miantso fa manao rivotra zany hoe goty midira rivotra de lazainy teo Peter tsy lava volo eny areny ty re tao le resaka le hoe Drogba sy ny tranona tokony tsy mitsetsetra mihitsy sika fa rehefa ny discipline ny ampiarina inona ho vokatra ny Algeria inona ho vokatra ny Algeria tsy avy amin'izany ny fifampitaizana de teneniko foana misy foana ny olona miteny ato so kosa ohatra zao le fitenitsika so kosa mba ny coach ny manao tsy mety manginy satria zao tsy ny coach mihitsy no andeha ahitsy ao anatin'ny zavatra ataony fa mbola misy olona any ambonin'ny coach mijery satria manko ny olana amintsika ne de zao ny fomba fampiarana ny discipline sy ny fomba nampiarana ny fanasaziana no lasa misy ohatra be de be ny olona manao alikana de nefa tsy voafatoky de lasa zay no amafisina tsara misy ny ao anatin'ilay izy ao anatin'ny zavatra mitranga amin'ny ankapobeny koa nefa ny atao hoe sazy avy amin'ny tsy fanarahana ny lalàna ny atao hoe lalàna ampiarina satria voasoratra ao ampiarina amin'ny rehetra maro de maro loatra ny ohatra tazanina avy ety ambany makeny ambony zay tsapa hoe nanao zavatra sy nanao zavatra tsy afangaro kosa nefa ny lakana manjahatra de zay ny resaka anankiray tantaraina aloha satria tsy hoe manararaoatra ny fidirana fa tafiditra moa zany mbola ho alamina misy ny lafiny ara-teknika ary namana ganagana fa misy zavatra tsy de mety angamba noho ny resaka teknika mbola ho ampianariny antsa avy eo ny fomba fampidirana an'le izy fa ny dianay no resahana kely hoe miainga tamin'ny afaka omaly ariva tonga tamin'ny omaly maraina artiste 70 teo eo izahay tsy midika akory fa hoe ny any Madagasikara ny laozana de ny ety no atao fa contrat ohatran'ny contrat rehetrarehetra io de tsy maintsy tantarany aminareo tsikelikely eo ihany ny zavatra ho atao rehetra mankatiny rehefa tonga ao amin'ny agenda eo fa izahay niaraka tao anatin'ny fiaramanidina de tao ny Zakatina ny tarika Dadilovy ny tarika Damama misy tarika Dadilovy sy Damama ohatra hoe tena au complet mihitsy zareo tonga de zay miresaka mikarakara foana aty hoe tsy maintsy tokony miezaka ianareo mitondra ny tarika rehetra amin'ny ankapobeny na lafo na tsy lafo ny frais anjaranareo mirentabiliser le déplacement zany zay aloha zany no idirako fa miverina any amin'ny rainy bozifosy am'le fitaizana hoe jereo le resaka natao de jereo ny zava-misy de jereo ny réaction ny olona fa ny olona izy efa avoakany olona avy ato anaty réseaux sociaux ny ditra sy ny adalana de efa alefa ny eny amin'ny varavaran'ny tany sekoly okay raha antsa kainareo ikilay réseaux sociaux le hoe mitondra ny lohatitra hoe Instagram ity zay mihitsy rehefa eo ianao tsy Facebook fa tena réseaux sociaux amin'ny ankapobeny mihitsy no tiako andravona anazy raha miditra am'izay hoe misy hoe gasy tena teneniko mihitsy izy hoe vehivavy gasy tsara zay de misy hoe zazakely maninona zay moa fa tonga de manongo tena de ny amoa zany sy ny aleko le izy hoe alao reo fa tena zazakely fandrandreo misy sorty tiandrareo avy any de alefany zareo zavatra tsika zaza ka zay mitenenako anazy eto zaza kely malagasy zay fitany olona avy any epita de mandefa sary tena hoe ataotsika hoe tsy nininana atao amin'ny teny frantsay zany hoe innocentement de mandefa n'ilay sary de averiny zareo ino moa sentiment io zany mitovy amin'ny consente any io consente any innocente de sendra sarin'ankizy sipakely be de be anatrilomano de tena misy feo zany le izy hoe tsy maintsy ataonao io raha tsy zany ianao amin'ny teny frantsay le izy moa zany fa tsy maintsy ataonao io raha tsy zany ianao avoakako any amin'ny olona rehetra nefa ny avoakan'zareo le izy ao anatina site anankiray de mahita an'le zazakely malagasy vavykely site gasy io nofinofiny zareo any fetsifetsika am'le misafosafo nono misafosafo tena varina de anankiray ndray ohatra hoe gasy tsara moa sa vehivavy tsara malagasy ndray tena kivy ahako tena kivy aho hoay zara zany tsika ty eo mantsy mahatonga ny ady hevitra misy ny olona momba tsy hoe tsy miteraka akory io hoe fa mirona makany am'le izy manaiky ny fisian'io zavatra io de misy ny olona tsy manaiky an'io za tsy manaiky satria raha ny lalàna aloha ny fantatra hatreto
tsy de misy mandrara hoe tsy azo atao ny porno itoko resana io a azo atao de azo atao le izy fa voafetra misy fetrany hoe atreto na ny ara-potoana andefasana azy zany hoe fotoana inona sy ny toerana andefasana azy hoe toerana aiza sy ny fomba anapariana azy hoe fomba ahoana fa tsy aparedrika fa ataony any anatina tambajotra tserasera amin'ny internet akory reny zavatra ohatran'ireny fa raha ohatra kosa ny ohatra hoe ny fanaovana filana aranofo amina zaza tsy ampytaona tena rarany lalàna na fomba inana na aiza tena hitanao ke zany Francis fa tena zaza kely ane zany na tsisy lalàna io oentin'ny repoblika io azy na tsisy an'io lalàna mitondram-panjakana io azy tsy eken'ny fotom-pisainana malagasy mihitsy zany ny zavatra riako zany ary zay ny ampitandremana antsika manana ankizy ho efa naveriko teto fa nito hoe 7 taona hatramin'ny 13 taona mitandrema ho misy namana ho vidiny zareo vola le fandehan'le tantara ameny zareo vola de hoy izy hoe mitondray ianao namana anankiray a de amena vola ohatran'io koa le namana fa nenao ampitomboana de firaviravin' le ray eo ny ankizy moa amty izy kosa aveo menao vola be amle vola menao vola be am'le taonany izy iny azahoanao tenisy anina makatsy makaroa de tena mampalahelo ane le izy eto amintsika eto mihitsy ty zavatra resako ty misy tantarana namana anankiray de le izy zany rehefa amin'ny ariva ianao zany mihitsy nasan'le réalisateur atka izy vo hitako de raisan'le olona zany amin'ny ariva de tsy avela mitondra telefôna de miova eto Antananarivo eto miova hôtely eo amin'ny 3-4 isan-kerinandro eo zany anaovana an'le film zany le teneniko zay angela resa tsy film ka le zany tsy hoe film fa film arrière le izy ane enao no manao an'le izy enao zany le ankizy zany manana finday a de ao amin'ny Instagram le misy le ohatran'ny hoe le manao zany hoe manao tournage any an-tranony any zany le ankizy abonné de teneniny zany hoe zako ihany namanana de ianao meko vola raha manao an'izao de mody atamboana tapiseho ny tarehanao aloha de hoe meko vola raha mampiseho ny tarehanao de rasina amin'iny am'izay de rehefa aveo no izy de mena en scène am'izay le ankizy mena en scène a de anaovany chantage be eo de ampidininy kely hoe ampiseho hoe nononao ankizy kely ne zany nono kely mbola de aveo ampiseho ny kibonao okzay raha erika de miseho ny vozon'akanjolona zay foana no niteneniko hoe rehefa manana zaza kely nareo ka manana telefôna ao am'le fianarana misy any zanakaizy Francis moa de miteny mihitsy hoe tsy voasakatsika ny ankizy manao an'le telefôna fa mba aza atao an'le telefôna le lafatra ireny a fa ataovy an'le telefôna mialatsiny am'le fiteny azy hoe ataovy an'le fozafoza kely ireny am'izay tsy afaka anaovany connexion le izy tena betsaka ny sary hitako tam'le izy fa de tena mampalahelo le izy tena mampalahelo anakale izy ka za eto moa zany de mandefa afatra foana ho an'ny ray aman-dreny izahay eto fa tsy iza le mizaozao koa manahirana foana izahay eto de mandefa afatra foana manao hoe manambara manao hoe ny zanakareo de arao maso ataovy eo ambany masonareo foana ny zanakareo a ireo 7 taona ka tamin'ny 13 taona reo arao mazaza vela mitokatokana manomboka eo amin'ny 7 tsy ataotsika hoe tsy m'intéressé an zareo le kely io no m'intéressé an zareo le any am'ireny lehibe reny ndray de le niteneniny Larissa teo tambazana vola be de makany amin'ny hôtely de manao fietsika mahafady le ataoko mihitsy le fandiany misy matota faraka taxi be tany hoany amina 9 na 10 taona lasa angamba nisy 9 taona 7 taona teo nisy raha matota faraka taxi be tamiko tamin'iny faritra Andranomena Talatamaty iny de ozy izy le raha matoa hoe mahagagany am'izao fotoana zao izy izy le olona tsotra indray no ampitandremina ampangalatra hoe mitandremina nareo zalahy rehefa makeny analakely fa misy mpanentaka eny mitandremina nareo rehefa mandalo amin'ny toerana mangingina fa misy misitona amin'ny volamena fa maninona ozy izy raha mba le mpangalatra mihitsy koa no ampitandremina hoe mitandremina nareo fa raha azon'ny olona nge de tena vonon'ny olona mihitsy tsy miraharaha zay fitsarana sy républicaine olona sy administration tonga de daroan'ny olona any fa vonona fa Envie d'un réveillon exceptionnel, un grand buffet by Mutsu, une ambiance unique avec album musique, Jetax et Shinchan. Enfilez vos tenues les plus chics et rendez-vous à la soirée du réveillon 2023 Golden Hour. Golden Hour ce 31 décembre à la salle plénière CCI VAT à partir de 20h. Réservez vite vos places sur ticketplace.io. Partenaire Eventia Gold Mix.
Info live 034 14 00 966. Votre soirée du réveillon 2023 Golden Hour à la salle plénière du CCI IVA. Kibanao softy toa azafady. Merci a. Ay softy toa. Ona zany mifandehan'ny toa sao. Toa no tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy rehefa matevana. Ay. Marary kibanao zany. Alors angamba indramo kely aloha izany papier toilette softy toa anao zany. Merci ranga. Sao dia mba misy WC azo kely aloha azafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Soft Doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Efa vonina ve nareo andra ny caprice vaovao e? Sady efa mafana ny andro a. Caprice vaovao be amin'ny tsirony roa samihafa. Ananas sy pomme. Tsy fahodeny izao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grande tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Mirinch. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. Rehefa mikojakoja moterana fiara dia tsara raha menaka azo antoka no ampiasaina. Izany mahatonga namanoro ireo manamboatra fiara eto amiko tsy ampiasa afa-tsy menaka Shell. Eno tsara anie izany motera izany milamina be. Ny menaka motera Shell Helix dia natao hanome vokatra tsy manatsahala amin'ny fanadiovana ny motera miaro amin'ny arafesina sy ny fahasimban'ny piasan'ireo fiara mandeha amin'ny essence na gasoil toy ny SUV, pick-up sy ireo karazana fiara madinika. Ho anao ihany koa safidio ny menaka motera Shell Helix dia ho tsara kokoa ny tanjan'ny fiaranao sy ny fitondrana azy. Tongava reny amin'ny station Shell na ireo mpanjara voatondro akaiky anao indrindra ary safidio ny menaka Shell Helix izay sahaza ny fiaranao. Shell Helix tsy misy menaka manadio motera toa azy. Shell, go well. Carlton et Louveteau Company présentent The Prestigious Time, la plus grande soirée du Nouvel An de la capitale. Rendez-vous à la salle Ravnal à Carlton le 31 décembre 2022 pour une soirée inoubliable. En compagnie du roi du Salé, Zoubi, du réputé orchestre Fanirtana Group et du DJ de renom CMC. Un cocktail de bienvenue et un somptueux buffet gastronomique vous attendent pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Achetez dès maintenant vos billets sur ticketlife.io ou dans les boutiques Massine. Partenaire RDJ. Yama! Fantatrareo ve fa miverina ny yaourt Yama? Andrafo tsy le taloha io a? Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka. Ilay yaourt manampy anao hiatrika tontolo andronao e. Misy tsiro vanille, fraise ary coco natao ho an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yama, ilaiko tsotr'izao. Noël madika tsy misy otritiany eo amin'ny Orange. Feno cadeau Orange Money ho zarainy isan'andro hatramin'ny 1 janoary 2024 mividiana tolotra manomboka 1000 ariary mety ahazo bonus fahana 2000 ariary avy amin'ny Orange Money ianao. Ça va kosa? Ngaza ihany ararotsy ny tombola Noël madika lokatra amin'ny 1,500,000 ariary be izao no mety ho azonao fandraisana anjara mividiana tolotra 1000 ariary no mihoatra dia alefa SMS amin'ny 906 ny hoe Noël fisariana tombola Noël madika isaky ny alarobia. Tena miavaka marina izany Christmas zany hein? Orange. Ornivo, zao indray malaza ato an-tanàna. Anambady hono le vehivavy ato ambadika azy. Hey, tampoka kosa. Andraso vetivety sy lokony tatiny zanakely dia tamy a tratriny areti-pivalanana mantsy izy. Aleo aloha hipetraka sika sady mampinono ny zazakely aho. Ao re minono e. Ao re minono e. Tantarao amin'izay hoe ry miora? Aleo aloha resahana amin'ny fitondran-tenanao. Fa ahoana? Nivo a. Vao nasoronao teo ny tady fenitay dia tonga dia nampinono anao niaraka tamin'ilay tananao maloto. Teo masinao no nanasa tanana? Tsy nahita loto amin'ny tanako a? Rano fotsiny nanasanao ny tananao teo.
tsy mahita ianao nefa eo mikroba ka amindry izany amin'ny zazakely ianao rehefa mampinono azy. Savondrery mamono otrika aretina. Izany mahatonga ny zanakao voany areti-pivalana. Zay zany mahatonga ny zanako kely marary foana nefa tsy tonga saina akory. Zay mihitsy. Tsy maintsy ampiasana ny savony rehefa manasa tanana sy rehefa avy manova ny tadiny zaza ny valana ary alohan'ny fampinonoana. Ovay fombanao ho an'ny fahasalaman'ny zanakao. Raha tsy izany dia ianao indray no atony resaka eran'ny tanàna. Misaotra tamin'ny sosokevitra. Alaiko avy hatrany ny savony dia ho sasako indray amin'ny rano madio ny tanako. Ray aman-dreny, sasao amin'ny rano madio ny savony ny tananao rehefa nanolo tatiny zazakely sy alohan'ny fampinonoana ho fiarovana fahasalaman'ny zanakao. Depuis 10 ans, Amba de Vie œuvre pour le développement de Madagascar, favorise de multiples activités et opportunités, crée des milliers d'emplois directs et indirects en cultivant de nombreux talents, permet le transfert de savoir et de compétences en faveur du développement local et de l'économie malagasy, afin de donner à tous une chance de réussir. Pour les 10 ans d'Amba de Vie, ensemble, sourions à l'avenir, sourions à la nouvelle année. Nous vous souhaitons santé, bonheur et réussite. Fizarana fanomezana anarivorivony eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo no eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa. Arakaraka ny habetsaky ny solika vidinao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny alakamisy, zoma, sabotsy zao, tongava eny amin'ny station Shell Andraharo, station Shell Ampitatafika, station Shell Ambohidrarahabo. Manjifa solika eny amin'ny Shell dia mahazo loka eo ny eo. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Veritsika foana veritsika foana fa misy koa ny WhatsApp amin'ny 033 65 00 966. Misy anankiray zay sita anankiray zay OnlyFans zay ny anaran'izy. OnlyFans mitovy amin'ny TikTok ihany izy fa lasa manomboka mivoana daholo ireo rehetra ireo. Fa ho an'ny mpanao Facebook indray aloha mba ameko afatra ihany kosa aloha amin'ity hoe izy ny lehilahy voalohany nanao an'izao sy izao io mba aza atao sarin'olona manan-daza eto amin'ny firenena re izy io, aza atao olona manan-kaja eto amin'ny firenena izy io satria izao dia misy ny sarin'ny Prime Ministre Rainilay Arivony zao vetavetainareo ao. Tena misy vetavetainareo le izy reny sarin'olona indrindra fa sarin'olona manan-daza teto amin'ny firenena, manan-daza tsara hoy sady nitondra avy ny firenena ary efa nodimandry aza dia mba vetavetaina satria malagasy isika manaja foana ny olona efa atao hoe razana ary reny manakaikaiky n'Andriamanitra satria amin'ny malagasy ny razana amin'ny malagasy tena fisaina malagasy ny razana dia efa any akaikaiky ny Zanahary any. Zanahary sy ny razana miaraka foana. Faly miarabantsika rehetra tamin'irivo. Mirary fety sambatra moa zany. Ny anahy zavatra mba tiako resahana dia zao hoe manerana zao tontolo zao raha mijery tsika dia betsaka firenena efa tena mandroso miaraka amin'ny kolontsaina. Za zany tena mankasitraka le fantarana surtout nanomboka sabotsy ngamba izy zay. Sabotsy hatramin'maly nisy resaka momba ny resaka kolontsaina sy resaka atao hoe fanabeazana ho an'ny amin'ny ankapobeny mihitsy zany ho an'ny olona rehetrarehetra. Tena mangataka mihitsy ny tohizan'ny fandarana ohatran'ireny zany fa tena zavatra ilaitsika surtout tsika malagasy. Tao amin'ny rivotra. Monsieur Raimbozy ny resaka momba ny resaka fombafomba fandroana sy ny karazany. Maly koa mbola nisy an'ilay fandarana nentin'ny madama le hoe fitodiana no avy sy ny lasa sy ny rehetrarehetra. Zavatra tsara zany, zavatra ohatran'ireny tena tokony voizina betsaka indrindra mihitsy anatin'ny surtout anatin'ny fandarana ohatran'ny rivotra ohatran'ny tony e. Zay ny zavatra mba tiako lazaina. Dia mankasitraka manokana Monsieur Erika foana aho amin'ilay fomba fanentanana fa mahafinaritra mihitsy hoe zavatra ataonao. Tena hita hoe na eo ary le resaka mianiany sy ny zavatra misy le zavatra resahanao zany hitako hoe mahafinaritra foana.
tena Efa dia kasitrahany mahakasitraka misy sika dia valopy mirapy miaraka amin'izany sambatra kafana vy fa manitsaka ary dada arahana valopy maro alefasako voly aho a hita mahafantatra numéro ako to dia ménoncery amin'izany hoe tata numéro indray rika dia makasitraka dia mirarso antsika rehetrarehetra ama mahafinaritra daholo ny ekipa rehetra ka mahafinaritra daholo ny ekipa rehetra dia mirary soa any goateliba any ampita mba vita somatsara ny pandekama barea foana foana dia barea trany sura mihitsy e nasgisa le ny zavatra anankiray tiany adiniko foana tandremo ny zanakareo eo amin'ny 6 taona ka hatramin'ny 13 taona indray amin'ity mifoka patexty iny zany lakôly zany oa fa lasa andraman'le olona izy za zao tsy mahafantatra an'izany dia andehanarana tonga ny trano lasa andehanarana zao tonga ny trano raha tia ampisongadina amin'ny malagasy fa ilo fosany andriamatora imbozy tsika dia le vandaharana amin'ny telesianina aloha ngamba ny tokony mba ahena le vazaha loatra mombanao amin'iny tena marina ahena le vazaha fa tena be loatra le vazaha fa tena renriba sy anampianarin'ny monsieur imbozy reny andriamatora imbozy reny any alefa amin'ny ana dia efa mba hitany hoe zay zao na za zao raha tsy mahay an'ireny fa mihainao manaraka an'iny fa tena eo anao andriamatora Francis fa tena le amin'ny TVM mba ho vai le fandaharana sy gasy mibetsaka filma tsisy dika an'ireny taretina heritaona mahery filma vazaha gasy ny alefa zay koa ny ato amin'ny RDC mba somary anakely fa raha misy hira zato alefa ato dia hira dimy ihany ny malagasy fa vazaha daholo koa ny akabeazany zany indraindray ary vatapitra ny rivotra dia miala amin'le radio satria tsy tipe loatra le hira vazako okeraka fa anao zany tsy manaraka amin'ny asotsaka miaraka amin'ny aotsakotsano tsy arahanao zany reo mahita mifanoatra hira malagasy ny tena be dia be ato arakaraka ny ora enao anazy kosa aloha fa za tena momba n'izay tenin'le rangazy zay satria zao entanina zany ny mpamokatra fandaharana rehetrarehetra na amin'ny radio na amin'ny télé be dia be ny zavatra azo trandrahana eto amin'ity Madagasikara ity be dia be ihany ny olona miteny hoe ratsy rangaha le film gasy tena tsy milay ny film gasy ombako manana zay teny zay tena tsy milay ny film gasy ratsy ny film gasy mbola lava ny lalana andehanana vao afaka mifaninana amin'ny film vazaha européana tiako tenenina fa tsy reny vazaha afrikana reny fa misy film afrikana koa dia ratsy aloha dia efa teneniko eto aloha ny nini izy Nollywood dia tena misy ratsy dia ratsy tokoa fa tsy reny akory no atao filamatra fa reo film européana film amerikana reny dia mbola lavitry ny afo any kitay kanefa na izany naty zany aza raha misy toerana antsoina hoe anororo ohatra anankiray teneko anororo any Ambatondrazaka any amin'ny faritra loatra fa raha misy mandefa film gasy fa raha zay ratsy etsy ka mandefa Jackie Chan nato aleon'olona mijery le film gasy satria gasy ihany miarama tompoko ezana mba hanatsarana ny film gasy zany maheno ve maheno tapatapaka somary tapatapaka kely ianao tena marina mihitsy ny tena Francis teo hoe tena mila tapatapaka mila hovaina mihitsy le tsy tapatapaka mila hovaina mihitsy le fandarana eto amin'ny any eto fa betsaka ny zavatra vazaha be loatra ny zavatra alefan'ny zareo misy raha mijery télé zao dia ohatrany resaka kizy daholo ny zavatra ataony zareo satria tokony mba matotra tsara zany le fandaharana dia le zavatra gasy zany mba tokony hovoizina tsara fa lasa vazaha loatra izy dia normal be le ankizy raha lasa ivoana amin'ny zavatra tokony tsy ho hita ny fihetsika sy ny rehetrarehetra io Facebook io zao tena tsy voafehatsika mihitsy le Facebook io fa tokony mba tena misy lalàna mihitsy aloha apetraka fa tena mivoana tsy haiko hoe tena lasa gaboraraka be izy ny any andafy ihany zao Facebook zany misy lalàna zany fa tsy tonga dia alefa fotsiny dia zay ny tiako apita fotsiny hoe mila amboarina kely mihitsy ny fiainantsika eto aloha fa mbola be loatra le zavatra tsy mety dia ataovy le gasigasy amin'ny fandaharana amin'ny télé fa tsy hitanao tsony izay ho jerena amin'le télé fa vazaha daholo mandeha eo
le televidiana vola moa dia tena sisy ho jerenao akory fa volanao tsy ny lany amin'izy ka io kosa ny vazaly izy Toshiba Vista Philips le Samsung any zany le canal tele vazaha daholo makasitraka dia mazoto daholo le zanaka zandrinay zay tamizy mbola kely rehefa te jery tele izy nena za zany tele tejery tele le rio nareo nama saza mba manao olona izy teky zany izao sarasoratsy teky ty Instagram teo izy tena tsy fijery ary tsy manaraka ny sotoavina malagasy mihitsy tsy azo ijery anao masony bebe fa mety mataitaitra ny data be tapoka tegiva allo eny tompoko manina tsara mangina tsara zay mangina tsara zay za zany tsara teny Mister Larissa izy ny te télé za zany télé miarabatsika ao aby Ragnandria akory Francis Tirbo salama tsara akory Raimbozy akory technicien io koa Larissa maro da maro ayato miarabatsika da maro anareo mao akory Erika voatezitra andefasako vola lara voatezitra andefasako vola voatezitra eo betsaka vola alefa alefaso ary Francis le Francis le film gasy ratsy afampahana aloha le izy le mbola lavitra kitay le hafa fa tsara kosa ranga le mihaino teny gasy tsara mihaino teny gasy ranga ainao tsara misy mpanao film gasy any mana tsara le izy efa misy film tsara efa misy ranga amizao teny efa manomboka efa mananika misy zalafa fa tena efa manomboka tsara ranga le izy tsika fotsiny hoe lasa mametraka isa hoe ohatran'izao ny voatitsika efa tsara be ny realizen'ny zavatra iny zay mbola olana tsika mametraka isa am'le izy ohatran'izao dia zay ny antony mahatonga ntsika le manaratsy le malagasy fa le izy tokony ratsy mihitsy misy tokoa ny film ratsy aloha fa betsaka ihany koa nefa mba azo raisina na izany na tsy zany azy raha eo anoloan'izao fivoarana be zao kosa Francis tokony efa mba misy zavatra dia isaka tiako resana kely momba ny baolina kitra malagasy zany momba ny Roro sy Drogba dia tiako tenenina hoe azotsika malagasy tsy dia tsara loatra le hoe mety fendako loso tokana tsy efa rova fendako loso am'izay eno araka nanazava zany misy mety raha rorolo zany maly dia nefa androany zany Drogba efa namoaka ny tao amin'ny efa tao mitambazotra tserasera moa zany dia misy zany hoe azo raisina daholo zany zavatra nyteneny zareo fa ny zavatra raha fijeriko anazy zany io resaka io zany tokony tsy tatabe hoe anana tambazotra fa tokony ho voaregliany entre misy rola zany izy tena marina fa lasa miteraka resabe eto amin'ny firenena mihitsy le izy nefa le izy raha samy teny rotota zany dia tsy hainao tsony hoe iza zany ny tena marina ka mitovy ihany satria raha ihany izy roro ka zay indrindra zay le tiako tenenina dia tiako tenenina hoe tokony hoe mba miregry am'zareo tao zany le izy fa le olona le nanamparitaka le vaovao mihitsy koa hitako hoe milekitsinikely satria lasa miteraka ramser adidin'ny mpanao gazety no mitady vaovao makasika tsika hoa mila mazaka ny fivoahana vaovao toy izany hitanao karaha fanazava mety raha masany de fineny anazy marina azonao zay tiako tenenina zay tsy eny anazy marina fa tsy maintsy ny anona ny version fa mahazo miteny koa nge tsy laviny afaka miteny tsy lavina hoe zao ny ena zao nge ny zavatra ny tena misy tany mila mahita ny zavatra miaina ny velantsika zany rehefa amina tontolo na fanatanjahantena ohatran'izao hoe misy trangan-javatra miseho dia mila miara miteny ao anatin'le izy
tapitra moa ny anjara fiterenanao fa mbola afaka miverina eno a satria lasa za zao zany resaka zany zao lasa ifamaliana de izy lasa mirorosaina ny olona satria samy te enona an-tany Francis be dia be nitranga zavatra oatra mihitsy zao zavatra tsara ohatran'ireny zavatra ohatran'ireny zany a misy efa mila iainana zany na ny ivelany a raha ohatra hoe reny zao ny situation iainan'ny Messi sy Mbappé a samy manana fahitany azy ary ny mpanao gazety tena mialatsiny a ny mpanao gazety ny namoaka voalohany amin'ny vaovao ary za isany tsy miala ao anatin'izany a za isany no nitondra an'izay resaka zay tsy tezitra raha mse fa entitra mitena ao anatiny ny menamena za somary tsy ampitoromaso za alina be vao natory satria nisy fanomanana vaovao tsy mety efa kopatanana ho an'ny favia sy ireo endy sy ny zanany favia kopatanana kia misy zany de pieno rivotra tondana rivotra mahafinaritra mihitsy zany namana zany manahoana tompoko manahoana salama tompoko salama tompoko saika mba iresaka kely am'le mahakasika ny zavatra malagasy teo le hoe tompoko mety tsara betsaka loatra ny zavatra vazaha amin'ny de tsy vofy zavatra ny fahitako azy zany ny zavatra rehefa ananana be dia be de hitantsony ny mahatsara azy zany hoe rehefa eo aminao le teny gasy de tsy hitanao tsony zany zay mahatsara azy fa ianao rehefa mivoaka ny ivelany ianao a ka maheno zaza amin'ny teny gasy ianao miteraka tany ivelany zany ka maheno teny gasy fa mahafaly anao zay satria tena horita hoe sarobidy ke le teny gasy fa rehefa any Madagasikara zay tsy hitanao zay fa alohan'le olona amin'ny teny frantsay ka zay le mba tiako apetraka kely ny ray aman-dreny mipetraka ny ivelany zany hoe raha azo atao a zaro amin'le miteny gasy le zaza na ho an'ny ray aman-dreny satria ianao raha vao miteny frantsay zanaka ao ka mahita zanak'olona miteny gasy ianao ohatra mangasy asy kely zany ianao hoe mahafinaritra be izy miteny gasy any Madagasikara hoe tsy ataoko hoe tsy haiko ina tsy takatra le olona an'izay hoe tsara ngely miteny gasy a fa de manentana antsika malagasy aloha na manjifa ny zavatra gasy ara tsara any ivelany zany a entanina mihitsy ny frantsay a vidiny zavatra vita frantsay atsika malagasy zany tokony ianao an'izay koa hoe mba entanina vidiny zavatra vitatsika fitenitsika difa ny zavatra zay maha malagasy zay fa de miraro soa daholo mankasitraka betsaka amin'ny fandraisana miraro soa ihany keo misaotra anao fa mampatsiahy any Edy Andriamalala zany resaka zany a Edy Andriamalala tany ivelany izy de nitsamboatra teo ambonin'ilay fatorinana natoriny raha ny fitantarany ao anatin'ilay boky hoe fanagasiana nitsamboatra teo ambonin'ilay fandrinana natoriny Edy Andriamalala naheno tandroy miresaka any ambadika any niazakazaka izy nitsiroka jereny le izy italiana le izy fa manana figadom-pe ohatry ny atandroy teo avy natsapo izy hoe zava-dehibe amiko zany mpiray tanindrazana amiko zany a na de tsy mahita ny atandroy aza ny tena de rehefa maheno hoe atandroy zany ka mpiray tanindrazana mahazo an'ilay hoe misy miteny gasy ao de tonga de taitra vetrany mihitsy isaorako any Roland Mbivady zany zay miteny gasy mihitsy ny zanany nefa mipetraka any ivelany eo amin'ny fandaharanarivontsika rehetra ohatra na ianao an'le resaka fanjifana zavatra vita gasy teo a de iny zany tena hoe tohanako zato isan-jato fa le mpanao an'le zavatra vita gasy koa tokony miezaka satria na te hanjifa raha vao voindro ny telo ianao de lasa mpandrafitra indrindrana satria ohatra zao ianao hanorina tokantrano vaovao de mividy fanaka vita gasy fa afaka tsy haiko afaka 3 volana na 5 volana miozongozona daholo ny armoara tsy miditsony tena hoe tokony miezaka koa zany tsika gasy hoe manao zavatra tsara amin'izay mazoto manjifa ny olona fa lasa ohatrany hoe manary vola fotsiny raha manjifa manao tsaratsara kokoa no vita sinoa zay indrindra tena zay mihitsy makasitraka tokoa an'le namana anankiray mihaino amin'izao fotoana izao zany hoe misy fanakianana be ataony amina namanay ako mba kosakovazy aloha mba hitena tsy idirany resaka aretana kosa le zavatra tsy mety amin'ny firenena de mba tenena zaho zavatra kely ray fotsiny mba tiako tenenina amin'ny resaka le hoe baolina sy nina za zany tonga de mahita fotsiny hoe ninonino no fitsarana ninonino na zavatra mipetraka rehefa nanazava monsieur Roro resaka drogball
resaka tokokoba rehefa nyteny tsotra izy hoe misy disiplinina tiarahanao tsy nety tao tokony atsiaro apitsika mianakavy amin'le resaka hoe tsy azo hitondrana olona any anatin'ny campus satria eritreretin'ny zalanga mba fa anadandreny le mpitsara ao dia afaka amin'ny entraîneur dia keverin'ny zareo fa mitovy amin'ny dolodolo le zavatra dia azo atao. Zay fotsiny mba fanatana fa ny asa izy zany itsarako anazy fa raha vao hoe any no hitondrana olona vehivavy sy ny rehetrarehetra ao ekoatra ny resam-pianakaviana zany izy fa tsy kanadandreny ny roro tsotra tompoko. Lasa ifanasantsika vanga mantsy ilay radio eto dia samy mamoaka ny heviny momba an'izay zavatra izay fa amiko aloha aloha hijanona any zany resaka se efa mitoy fanazara-tena nisy ny fanomezana efa nanazava ny tompon'andraikitra maro dia zay satsika hoa mila ampafily ny zavatra misy any ivelany nefa ny resaka tontolo amin'ohatra zany jereo fotsiny azo any Ronaldo jereka ny zavatra ataony Mbappé amin'izao zao fotsiny ny zavatra tena hoe zao rehefa tsy mety aminareo mianao an'le onjam-peo dia mikisa onjam-peo hafa tena tsotra be ny anahy anao tsy mifanao fanivaniva vava toy atao anaty tambajotra io olona ne fantatry hoe akamoka manisy za mahafo be mianao tonga allo allo mianao tompoko salama tompoko miraba razafy arson mirabanao rakotondrasoa miraba randrianabo rakotoaromanana rabaiko daholo mahitsy ianao fandekama ianao ka tsy namonjy ny tournoi ny ancien ty Atsirabe tsy tratra tirafona lesy fa tsy tratra tena tsy hita ary izy misy kaly na inao le resaky rakotoaromanana teo ohatra ny nafinaritra ana le tariziko mba ny hoe ny ankizy any marina tokoa le izy hoe mampalahelo amin'izao voatarika amin'ny zava-dratsany ilay génération ankehitriny tanitsika ohatrany hoe manara-maso ny ampiasany an'le fomba hitako hoe misy zavatra anankiroa tiako resana momba an'iny voalohany aloha ny anara-maso ny zavatra ho ampiasany zanakitsika tsy maintsy ho atao iny fa misy zavatra maro tsotadika satria le zazareo tsy ao ambanin'ny fifehezantsika foana anatin'izay hoe 7-13 taona zay any am-pianarana izy any amin'ny namany any izy mahita tontolo hafa izay tsy fantatritsika be da be naky izy rehefa eo masontsika hoe sady anjely fa rehefa any am-pianarana izy tsy ohatr'izay dia hoe tsy aleo tsy avolavona tanana zay fa dia hoe arahana foana fa aleo hitandremana foana ihany fa misy teny malagasy mahafintina azy koa zany resaka zany lay hoe zanaka tiana tsy tsitsiana rotsaka azo fa tena aleo tena miditra amin'ilay antsoina hoe fomba faran'izay enjana misy rehefa tena hoe tsy mety ny fomba malefaka amin'ny fitaizana ny zaza fa hoazy zany tena tsy mampanina mihitsy ampiasana herisetra ny zaza raha ohatra ka tena hitanao hoe fa matady ivoana rehefa jerenao fotsiny any amin'le tsy tokony misy fiatraikany any amin'ny vatany le izy zay fa nampianarany dadanay sy mamanay an'izany ka rehefa mikapoka zaza ty ambany mitratra niny any amin'ny lamosiny tena saropady fa rehefa tsy adalan'ny vazaha manao an'le fisia eo amin'le nofon-javatra io eo ny tena sady marana atao ina le hiananao amin'izay azafady atao vodiny sa atao trafony fa ity zany zavatra ohatrany tena hitako hoe azo marina ihany dia mpivarotra rehetra rehefa mivarotra ka zavatra anankiray izay amidiny io dia zava-pihinana dia mazana ny vodin'ilay zavatra no aseho any am-pivarotra fa tsy mba lohany mihitsy jereo ny mpivarotra poulet de chair ny vodin'ilay poulet de chair no atondrotra any aminao jereo ny mpivarotra akondro hoe tsy le lohan'le akondro no atolony any aminao fa le vodin'le akondro ary le soerina za mbola tsy nahita soerina namity le soerina mbola velona le tazomina amin'ny tanana dia le manondrotondro iny izy fa ianareo ve fa nihinana sahobaka tompoko ny sahobaka makanesany akazo miriotra fa feno azy any na makanesany ambony romano sahobaka dia fa nasehoantsika ohatr'izao ny sariny zany anisany tsako toka amin'ilay be miala tsiny fa ohatra milaza miteny toka foana sa fotoanany zao anisany tsako toka amin'ilay be mihitsy fa izy dia lafo ny vidiny ankehitriny ohatriny nozy ianao vidiny sahobaka anankiray ary zato
ka eritreretinao sahobaka folo zany manao fa le izy matavy tsara mihitsiny a Tsara tsiro indrindra rehefa tsara tsiro Vincent fa inona zany nenay zao fiainana ny sahobaka ny sahobaka zavatra ianao raha ohatra ianao fa nahita an'le ina le lazainao teo le anjelikary efa nahita anjelikary ianao ohatran'ny anjelikary le izy fa izy soerina angelikary le izy avy any anaty tany any hadina de asorona tao le sahobaka de amboamboariny karakarain'le raha matoy tsara mihitsy asorona ny elany sy ny tahony sy ny tongony endasina menaka mamay be mihitsy le de misy olona kriko aloha voalohany mahita io ve de hoanina ve fa vao manandrana anankiray zany ataoko hoe aza manandraka andrana ty Instagram ty hoa Envie d'un réveillon exceptionnel, un grand buffet by Mutsu, une ambiance unique avec album musique, Jetax et Shinchan. Enfilez-vous, tenez les plus chics et rendez-vous à la soirée du réveillon 2023 Golden Hour. Golden Hour ce 31 décembre à la salle plénière CCI VAT à partir de 20h. Réservez vite vos places sur ticketplace.io. Partenaire Eventia Gold Mix. Info live 034 14 00 966. Votre soirée du réveillon 2023 Golden Hour à la salle plénière du CCI VAT. Kibanao softy toa azafady. Merci a. Ay softy toa. Ona zany mifandehan'ny toa sao. Tono tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy rehefa matevana. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors angamba indramo kely aloha zany papier toilette softy toa anao zany. Merci rangahy. Sao dia mba misy WC asindramo kely aloha azafady. Nazondrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softy Doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grande tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Mirinch. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison, une installation gratuite, un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. Carlton et Louveteau Company présente The Prestigious Time, la plus grande soirée du Nouvel An de la capitale. Rendez-vous à la salle Ravnal à Carlton le 31 décembre 2022 pour une soirée inoubliable en compagnie du roi du Salé, Zozubi, du réputé orchestre Fanirtana Group et du DJ de renom CMC. Un cocktail de bienvenue et un somptueux buffet gastronomique vous attendent pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Achetez dès maintenant vos billets sur ticketlife.io ou dans les boutiques Massine. Partenaire RDJ. Waouh! Sahitalawcz, frigo, micro-ondes, cuisinière, atram feralissé, ita ato magasin Sidef avkurofto. Rehevanandro, sy izay ihany fa azo atao ihany koa ny mividy ireo entana ao amin'ny tranokala www.sidef.mg ary maimaim-poana ny fanaterana azy eto Antananarivo sy Toamasina. Tena afa-po ianao koa manatona ny magasin Sidef Sonirano, Akorondrano, Radio Lasoarano ary Toamasina na tsidio ny www.sidef.mg. Sidef, une garantie de qualité. Big Bounce Booster, 31 décembre, le plus grand réveillon de Tana. Ce samedi 31 décembre 2022, au casque PK0 Madarail Souaran, à partir de 18h. Big Bounce, avec 2 ambiances en simultané, enflammées par les meilleurs DJ de Tana. En showcase, Mad Max, FSC Music, Suta, Battle, avec 200 000 arrières à gagner. Sponsor officiel, Booster, média officiel, DJ. Big Bounce Booster, 31 décembre, au casque PK0 Madarail Souaran, Mad Max, FSC Music, Suta. Native vous présente Réveillon 2023, soirée de la Saint-Sylvestre avec Lala Orchestra, animé par DJ Nati, invité exceptionnel Netex, Relative Bypass à 20h, grand buffet gastronomique assuré par Criage, champagne à minuit, Vodem Nanan au petit matin, une bouteille de whisky pour les VIP, PAF 140 000 arias, réservation 160 000 arias, VIP 190 000 arias, billets en vente sur Ticketplace, espace Relative, boutique Massine Tazubat, Accourdi, la City Event, Native Bypass, Infoline 034 22 848 59, partenaire Griard, Star, média officiel RDJ.
Ndao ihany krismasy sambatra aty amin'ny centre commercial Accordic. Etsika sy fampisehoana miavaka maro samihafa no hitanao aty mandritra izao volana desambra izao. Efa miandry anao ihany koa ny toeram-pisakafoanana Mazotoa ary ny parc Milalao amin'ilay mampiala voly tsara. Accordic, la toeranao anao. Royal événement Manoujawanao Dawan Bill miaraka mitarika Mage 4 ny sabotsy raika amin'ny 3 décembre roa ambin'ny folo arivo ao amin'ny Le Rêve Antsirabe manomboka amin'ny 7 alina fandaharam-potoana Grand Cabaret iarahana amin'ny Mage 4 afamanga amin'ny 12 alina ambiance rétro miaraka amin'ny Dreamix Team interprétation iarahana amin'ny groupe Mage 4 Tapakila 40 000 l'ariary Golden Place 60 000 l'ariary Infoline 032 76 217 88 vente des billets Le Rêve partenaire Gold LGco Plus Top Construction Orange partenaire média RDJ. Arriva miakatra izany ambiance Christmas zany a. Aleo atao mafana kokoa e. Eo ary a. Araroto zao dia zao pack flash Orange. Fihenam-bidy miavaka be amin'ireo smartphone Itel. Fihenam-bidy hatramin'ny 20,000 isanjato. 20,000 isanjato be zao manatonanga eny amin'ireo botika sy agence Orange akaiky anao mba tsy ho diso anjara amin'ny smartphone Itel ianao mandritry ny pack flash Orange. Ndao atao miavaka ny Christmas amin'ity taona ity e. Orange. Le foot, c'est aussi chez Blue Line TV. Rechargez votre bouquet Magic Sport ou Ultime Plus à partir de 45 000 arrières seulement et regardez en direct les grands championnats de la FIFA et les grandes ligues internationales de foot sur les chaînes beIN Sport et New World Sport. Et oui, avec Blue Line TV, vous avez désormais le foot en plus de toutes vos émissions favorites à un prix imbattable. Rendez-vous en magasin pour plus d'infos. Fizarana fanomezana anarivorivony eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo no eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa arakaraka ny habetsaky ny solika vidinao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny alakamisy, zoma, sabotsy zao tongavy eny amin'ny station Shell Andraharo, station Shell Ampitatavika, station Shell Ambohidrarahabo. Manjifa solika eny amin'ny Shell dia mahazo loka eo no eo. RDJ am Siv Maraina. Rivotra. Ny zanaka pastera tsy pastera. Ny zanaka mopera mo tsisy. Ny tena fandarana asa amin'ny farany taona ny tena betsaka moa zany eto zao a. Ny antsika moa zany ny afatra tenentsika foana dia le hoe milamina tsara dia mandehana milamina mety malama ny lalana mety misy zavatra be dia be fa mitandrina foana aloha na ara-pahasalamana io. Izy le teny hoe aleo accidenté pastera ka aleo accidenté ampitandremana toy izay accidenté tsy ampitandremana. Satria lasa ohatrany hoe ao anatin'ny setrasetra-piainana mamy ianao no ohatra zany no misetrasetra mitondra moto ohatra dia voadonan'ny fiara na voahitsaky ny eny dia any amin'ny fiara-paranao indray no asian'ny fianakaviana hoe natsoiny ray ody any aminy ny ray tsy mbola niantso anao fa ianao no te ody ho azy fahatany eo ka noho izany aoka mba tandrina rehefa tsy miantsoantso olona fahatany amin'izao ny ray. Tsy miantso ny ray ody any aminy zany izy fa izy rehefa te ody ho azy ody fahatany eo dia mitodika manokana amin'le namana dokotera namana izy mivady namana zay accidenté teny lalana tany Manakara teny dia olona dimy namoniny any dia miondrika mpanajana tompoko ny fandaharana sy ny RDJ manontolo dia miraha fionoana feno ho an'ny fianakaviana sy ireo tapaka sy namana fa mampalahelo ny fahalasana tampoka ohatrany tena mampalahelo an'ny gasy tsy inona ny malagasy mihitsy
le hoe tsy ny elana nenina many olombelona mihitsy koa ka na ny maiana na ny aztek na ny inka malahelo am'izany daholo tany am'zareo tany ny olombelona amin'ny ankapobeny mihitsy za fa mijery an'ireny rahan ilay film tantarany tamin'ny andro préhistoire fa rehefa misy maty ny olona akaiky azy tena tsy hitan'le olombelona tamin'izany fotoana zany tsy hitan'le olombelona le ataony iverenany ao tsy mihetsika le olona ilozany ao le olona navela ao ijanonany eo tsy hita hoe atao ahoana zany maty ita tsy mihetsika ty tena raha be mihitsy zany mampieritreritra jereo le gidro reny maty ny zanany jereo ny akoho maty ny zanany voaezaka ny tomobile tsy hitan'le akoho zay ataony kitihany eo tsy mihetsika intsony vita ny gidro manao fihetsika gidra be fihetsika ohatran'ny olombelona le batainy le zanany le anina maty iny de hoetiny afeniny tsy hitanao hoe aizany le izy ka andrina manko reny de afenina rehefa maty ny azy ka ny fanotaninana rehefa mijery le fahita lavitra vazaha iny de le manao fanadihadiana am'ireny zareo de le hoe tsy fantatra foana hoe ataony zareo aiza le izy de le fanotanina mipetraka hoe alevy ny ara ve sa ataony inona ara le izy iverenako le izy maty teo le accidenté reny ny am'izao faraparany taona zao mantsy mazana misy olona miteny foana hoe manao recensement ny any andafy ny any an-danitra any efa manisa atsika olombelona Andriamanitra ka nisy olona ny arahaba tamin'ny afako maly alatsinainy hoy ilay mpiara-miasa ahoana raha fa izy tena arabaina tratry ny taona tratry ny taona ahoana hoa mbola vo amilady ange eny efa ianao mety tsy hitako amilady fa tonga de efa tratry ny taona raha nga tratry ny taona mbola tsy tratry ny taona ange mbola tsy raha mba hoe miraro tratry ny taona hoa eny efa tratry ny taona 10 andro angeranga de 6 10 andro koa save de tsy ho tafity aza manao an'izany hoa ianao fa tena tsy fantatrao ange ho azy lahatra sy anjara io io nge ka efa namboarin'Andriamanitra ataontsika hoe tsy mietrretra zay Andriamanitra zay inona aloha ianareo fa Andriamanitra ny Albert Einstein ny aty resako ty efa nalahatra Andriamanitra ao anatin'le relativité du temps izy io la relativité du temps zay milaza manambara manao hoe efa ireo daholo ny zavatra rehetrarehetra fa andalovana fotsiny io lalaovanao acteur fotsiny ianao zany fa efa ireo daholo ny zavatra rehetrarehetra tany amin'ny taloha indrindra ka hany amin'ny afara indrindra zay tsy nisy fiatombohany tsy nisy fiafarany raha tsy Albert Einstein tsy mahafantatra eny antsoina hoe Andriamanitra ary iny tena Andriamanitra Jesoa amiko iny Albert Einstein iny satria mahafantatra tsara an'izay hoe milalao an'ilay action fotsiny ianao eo ambonin'io sehatra io fa efa namboarina lahatra ilay mpamorona azy daholo izao zavatra rehetrarehetra zao ka tsy fantatrao na le 29 ianao na le 30 no lasa eny efa de firarina no atao de enganye zavatra ntenen'le olona eny izy nge tsy hoe opo tsy hoe mifanohitra amin'ny opany nataony zany mana ozina tsara ny azy manana finoana be izy hoe ifakahitsika rehefa avy eo ary zay ny dikan'le azo andao atao ty hoany ary misy alina le hoe homamiadany ozony tranonjaza xena no ataovy ilarisafa mankididy amy zazakely reny xena reny de misy atao hoe promotion coachine tsy hitondrana vesatra amin'ny teona 324 izy io raha adiny iray no anaovanao azy adiny iray mihitsy ka le izy de 20 000 ariary ny fandraisana anjara eo ambohipo no anaovana an'io zavatra io fetsena kely ao anatin'izany atao aloha ny adiny iray de andao aloha xena kely tsy fantatro le izy fa 034 99 512 82 no ietsonao azy raha lina so de raha goty zany ao zany izy mihitsy io ka audio moa zany satria tsisy vidéo fa mbola tsy mety ny sary zany tana ihany aloha ny iverenana ihany koa amin'le fitarany resaka hoe mpanao baolina tsika am'Barea alohan'izay aloha mba tsy hanadinoko azy de coucou made in France hoy ny any Lucia zany mety mahafinaritra ihany fa izy tsangam-piaino de miverina any am'le resaka baolina kitra am'izay oleretsy zao hoe ato de mikiry mihitsy ny olona miteny amiko mba eno ny version Drogba zany hoe zao an'le azaiko anareo Roro efa mafitaka vatolampy io fa raha ohatra ka misy ny zavatra mitranga tsy maintsy mandray décision izy ka amin'ny fanapaha-kevitra am'izay fahitana izay zava-mitranga tany tsy niarana toro-tany daholo isika Drogba nge mampalahelo nge le bandy amin'ny mampanao baolina azy fa amin'ny ankapobeny ny zava-mitranga anankiray lasa cas d'école raha avela milolalola eo zany ny zava-mitranga ato manko de misy miteny hoe alors fa de ifakahitsika Roro ifakahitsika rehefa any Algérie fa
anenenana zao fandroanany Drogba zao tsy hany ny resaka le resaka tsy hany fa ny baolina kitra malagasy tsy maintsy marary zay vao tonga lavitra tsy maintsy miezaka mafy mifampifesy marary nga moa manana ny rariny 100% ny akilany nany an-daniny amin'io tsia fa ao anatin'ny fahendrena sy ny discipline kosa ny andraisan'ny roro décision ka ho anareo izay mieritreritra hoe anenenantsika ny nandefa ny Drogba sy ny sisa manao antso any Drogba koa mbola lavitra ny baolina kitra mbola lavitra ny carrière azo atao tsara ny mbola miverina ka fa tsy hoe koa izay dia tapitra ny casier judiciaire ny namana Drogba ny noko misy ny version Drogba misy apahany marina ny anazy ka misy fa ao anatina fifampifehezana takantony anjarany lehibe ny mandray ny décision fa tsy misy an'izany hoe miara enona daholo ny an-tanana sy ankilany izany fa tsy any amin'ny fitsarana ambaratonga ny eny anosy sy ny sisa any misy an'izay fa raha amina zavatra tahaka ny tony dia fahendrena ny mandray décision eo ihany koa izany resaka andresako any Rainbozy tamin'ny voalohany Rainbozy ilay hoe mamory ny mpianatra eny amin'ny CEG satria ny CEG ny betsaka adolescent zany azotsika atao io ny fandarana rivotra na eo ara ny toraka tainombo mivadika indraindray misy zavatra azo entina ihany za efa nanao an'izay vorina ny mpianatra CEG eo an-davarangana ny tale miaraka amintsika ohatra misy fananarana atao amin'izay fotoana mapety azy dia manoro izay tany rify misy moa ny mandray tsara raha tsy misy ny mandray efa atao le adidy io dia tena azotsika raisina mihitsy io azotsika atao mihitsy io hoe ny alarobia dia amin'ny CEG any amin'iny faritra Talatamaty iny ny amin'ny lakamisy dia any amin'ny faritra CEG any Itosy iny mba hitondra ny anjara birikiny amin'ny fitaizana sy ny fifampitaizana ny ekipa zokinzokiny ohatra amin'ny rivotra zany zay fa dia misaotra antsika rehetra mahafinaritra foana ny miditra rivotra avy ety ivelany goty avy eto ambo fanibirina misaotra mandra-pione dia 2 hidirana amin'ny taona 3 dia ny tarika sandra mozika dia manao izany anjarany zany espace fitahian-tsoa ny fitahian-tsoa zay eny faran'ny bus 126 tsara toerana ny ilafy zany izy io irany amin'ny DJ Gion misy rano dia mifandraisana anjara 150,000 ariary miaraka amin'ny sakafo mahavarina tondrama eo dia 20 alina misy romarange milay be zay sakafo buffet gastronomique misy grillade ny toerana moa voafetra ihany dia antsoiny laharan-taribia photobooth milay be zay ny laharan-taribia 034 99 522 68 na 033 02 528 31 efa fiteny taloha zany laharan-taribia zany efa tsisy taribia tsy nge telefona am'zay resaka baolina kitra noteneny Dragoto dia mipopoaka ny kianjamena ny antanety be ilafy anasana izay anasana izany ny manasa atsika ny association FIFA fa anasana sa manasa atsika fa mipopoaka ny kianjamena ny antanety be manasa atsika ny association FIFA andray anjara amin'izany tournois mafy be zany amin'ny sabotsy raika amin'ny 3 desambra ihany io aboara dia ondry bevata ny fisoratana anarana dia antsoiny 033 na ny 034 25 372 32 alefaso le goûter ohatra haika tsisy azany tamin'ity taon'ity ihany io no navoaka ho fantabahoaka lay antsoina hoe mafy be navoaka ny anakina ny Académie nationale des arts et de la culture ny mafy be satria mitovy anarana amin'ity le tournoi ity sina lizy dia malagasy folklorique band zay mpitendry zava-maneno nentim-paharazana tsy mpanao ny hira nentim-paharazana mba ekipa nasionaly io zany ho an'ny mpitendry sy ny mpihira hira pirene tsy hira pirenena fa hira malagasy amin'ny ankapobeny iny dia mifanindran-dalana amin'ilay orchestre philharmonique zay nampitondrana ny anarana hoe norme na national orchestre of Madagascar zay ahitana mpitendry miisa 20 eo mitendry philharmonie ndray kosa ny anjareo reo sady mitendry violon misy mihira misy fanohatra amin'ny philharmonie ve filany tsy mahita filambotsiary filanharmonika zao no tena zavatra nisy marina tena tamin'iny tia momakasika zao no tena zavatra nisy eny tsara zavatra nisy tany atsimon-dranontany dia zao misy réveillon amin'ny raiky amin'ny 3 desambra amin'ny espace Riantsou bypass ny aliny raiky amin'ny 3 desambra zao iarahana amin'ny lala orchestra sy ny DJ Nati nasaina manokana iny texte akoatran'le texte vakiny eo misy voix off le izy
34 22 848 bonbon sy limonade azafady aloha le numéro téléphone 030 82 848 59 030 82 sa 030 82 034 22 848 59 034 82 034 22 zay mankitoko avereno izy so de hoe 030 82 59 zay 034 22 404 passé eny amin'ny espace rinatsio Francis io le filazana le ao amin'ny ao amin'ny affiche ao aminao sy affiche eo amtony kaity le hoe efa tsy tenena ntsony ty le jotjoby ao le soratanana Carlton ty ataovy niara vao misy resaka tsodrano ty de tsy ataoko ao ataoko ty pre ataoko zany ty espace rilatsio tyko ty le mba mampitonitony fo de tongavo amin'ny Prestige System amin'ny aliny raiky amin'ny 30 Desambra zay ny Louvre compagnie no manolotra anazy iarahana amin'ny jojoby ao amin'ny orchestre sy ny orchestre Tana Group ary ny DJ CMC nisy ny cocktail de bienvenue amin'izany raha mila fanazavana fanampintsika de atsoy avy hatrany ny laharana finday ndasa aloha fa ambany be ary le izy 033 61 706 36 na ny 032 05 705 37 ny tapakila de efa eny amin'ny boutique machine sy ny ticket place bonbon anglais biscuit le atao anaty sakosy de anao nefa ny manitra filazany eny taloha iro imbozo mahay zany rehefa misy olona misy fofotoka de hoe manitra gouverneur zany filazany zany taloha tena sérieux manitra gouverneur raha fofona labiera de mahay bajaji fofona bajaji ndray le labiera kely io satria ny gouverneur no fa ono aty fanontaniana nisy an'le accident teneniko teo le hoe le docteur anankiroa fa niaraka tamin'ny reto ve le religieuse anankitelo olona sivy tao anaty fiara de dimy maty de efatra tsy maty zany mbola tsaboina any amin'ny hôpitaly mopera Rajafinjatovo Didier Sylvain dia Masera Rasoamanambola Justine sy Masera Rafalomanana Louise no ndoso ny fahafatesana avy namonjy fotoam-bavaka tany vohipemy tany zareo raha tsy diso natonga n'izay loza izay zay mbola mampieritreritra hoe taiza aiza tamin'ny toerana iny satria raha aty anelanelany irondro sy manakara de misy toerana matetika iharany isian'ny loza mpifamoivoizana fa manakara ohatrany marina le voahitsaka satria tafavoaka teo amin'le fiara le fa zareo tao anaty fiara ka de tafavoaka tamin'le fiara de voahitsaka ka be de be ny zavatra miseho mety ahatonga an'izay tafavoaka izy zany ary tafavoaka mety avy aty amin'ny parabrise izy zany de voahitsaka io arakaraka mifandraisana azy foana koa io ohatran'le raha latsaka tao anaty cabinet sain tena difotra hatreny akitrokely mihitsy akitrokely zany angery ty any amin'ny cheville eny ka izy angeny tsingoloky de arakaraka le fandraisana le vaovao zany fa omaly de nisy baolina zay nampite anaraka be zay le izy fa saingy tamin'ny raiky amby 10 alina vao nanomboka le baolina Manchester City sy Leeds United le izy fa matiny Manchester City 3-0 noho ny maraina ny andro satria niezakezaka nijery any hatreo minitra fa 10 tsisy baolina maty vonoko any tele fa tena tiako animba ny toromasoko eto fa niandry n'ilay robot amono fa tena namono tokoa robot anankiroa baolina maty ny Robocop mantsy ny surnoan'ny Haaland anankiroa baolina maty le ry tamin'ny maliny nafaran'le baolina moa zany 3-0 tsy fatako izy napiditra voalohany sy faharoa fa de ao anatin'le Boxing Day zany rehetrarehetra zany Larissa ao misy miantso Larissa ny mbola veriketo foana izy nanao tamin'ny Bayern Bayern le veriketo fa tsy Bayern de 10-0 le izy zay de aserovako any zarina tagnatanana ihany zay niaho de sa miala amina Dominique aho Dominique nia Bayern Dominique ihany Bayern Dominique ny amo zany veriketo foana ho an'ilay namana manoratra ato za tsy miresaka politika zany mihitsy eto za tsy mpanao politika tsy mahay politika ara tsy hanao politika fa ny anahy de resaka social de fahasalamana de fitaizana zay ihany anteriko etoana ihany koa ny raha zay
anaovako ny anjara andraikitro eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina zaho de misahana ny tale jeneraly ny kolotsaina ny tenako ny asa mandraharaha zay iainako ao anatin'io ministera io a de mahalana ianareo no aheno azy eto amin'ity radio ity fa zavatra hafa tsy mikasika ny asako ao mivantana no ataoko raha misy ny serasera zay tokony ho ataoko mikasika an'io dia andoavanay vola zany eto amin'ny RDJ fa tsy andeha ho resahanay eto anatin'ny fandarana rivotra raha misy ny serasera zay tokony ataonay ao anatin'io andoavanay vola io any amin'ny radio hafa na any amin'ny tele hafa fa tsy atao anatin'ny fandarana rivotra mihitsiny zay tokony hitondrako an'izay sehatry ny ady hevitra mikasika ny asa indrindrindra moa fa misy olona mako misikotra foana hoe manina tsy mba hazavainao amin'io radio io ny resaka ao amin'ny da efa nazavaiko ombieny ny resaka ao amin'ny da fa tsy hanazavany eto satria tsy ampy ahy raha ohatra ka ny 2-3 minitra iresako eto no resako ny amin'ny da fa teniko anareo foana enoy any aminay anao manjery hafa amin'ny sehatra tokony ilazako azay satria tsy resaka teknika loatra intsony ny resaka ao amin'ny da ankehitriny fa efa mivadika resaka politika ka tsy te hiresaka an'izay antsiprieny eto zay misaotra ny ray rika nampiditra an'izay fa raha tsy zay tsy tadidiko le izy ny anahy ino azavaiko foana fa ny mahizahay an'izay hafa rehefa tonga eto amin'ity radio ty eto zay mpanentana zaho efa niteny foana teto fa za tsy miresaka politika tsy mahay politika ary farak'izay venana fa miteny fotsiny rehefa mirava ny fandarana hoe politika tsy miditra amin'izany mihitsy iny sady tsy mahay mihitsy ary nareo nga mahatsikaritra zany hoe mitavozavoza be raha zany miresaresaka an'izany fa ny anahy resaka fitaizana resaka sosialim-bahoaka ary resaka fahasalamana no tena resahako de oila resa lefa je t'aime foana zanako misy amafisina kely fotsiny androany aloha zany le coachine de manomboka amin'ny ray ora zany hoe ny adiny ray zany olona anankiray miaraka amin'ny kizena niaraka tamintsika omaly ka raha ohatra ka hoe mila an'izay nareo de afaka manatona 20,000 ariary ny adiny ray zany olona ray de ho an'ny rapitso manomboka amin'ny 9 hatramin'ny 4 ora de nitoerana eny Ambohipoa ambasady Andohany Mandroseza ambasady nisy ambasady ny chaque fois zay misoratra zay zao manana ambasady so zay satria misy ambasadera miasa ao aminay fa tsisy lalao zaro ambasadera tsisy ka samy lalao an'izay akaikiny fotsiny tsika nefa zay ty ametraka fanontaniana tena reveko le fanontaniana napetraka raonao raha tamin'ny viny hoe firy santimetatra ny savoivo sisa da erika avy savoivon'le olona ve sa savoivo mba anymerery kosa savoivon'le papégenika ve sa papégenika savoivon'le olona sao ady salama atory be amin'ny alina verina tapoka tao an-tsaiko le anao répétition ve tena ka te merda fa alors rehefa tapitra mivanara misy zavatra tsy tianareo resahana loatra mantsy nefa tsy mampanina an'ala izy resahana aloha zany fa anisany nampimianata ao anatin'ny tambajotra io serasera io aloha le tonga soy madame faneva sy ny sipaniny tena nampimianata kosiny tena za tsy mampimemeny zavatra kely efalefanareo io zavatra kely efalefanareo anaty Facebook tsy mahaliana loatra fa iny kosa aloha nahita zay nandefaniny tena le izy lalaovina tao anatin'le fomba hoe tena tsy manatsiny mihitsy le ankizy ny lalao an'izy ary ny tena nafinaritra tamin'iny zavatra iny tsy nakalaky tamin'iny le madame Faneva fa vao mainka aza nampafantariny hoe inona sy inona ny andraikiny tamin'io nafinaritra mafinaritra fa de misy misiny ohatran'ireny mbola anisan'ny nafinaritra ihany koa ty ndray montage ty nandefasan'le banden'le jesosy contre vampire iny le zombie revy fa izy koa anao la olo mila mahay fivolana mazenga anao fa izy koa nanao tsy mahay tsy mampime anao le zavatra zany raha vao tsy mahay fitenenana mazenga amle izy anareo zay mavesatry entana mitongava aminanay aty nareo mihina mifatinao ianao fa tena miady jesosy sy ny zombie ao anatin'izy izy nampitomboly le trondro roa le misy requin nisy film vazaha ary efa nampime tany amin'ny teny vazaha tany ny film iny fa nivadika teny gasy le izy ary tsy mba teny gasy fotsiny am'izao koa da mbo nataony am'izao fiteny pasy nagnino asika hoe sy nataony amerikana nataony japonais raha Francis ny namako reto lay paster ny toriteny de baiboly voadika tamin'ny teny Betsileo no vakiny de izy raha mirery rehefa hoy Jesosy
Ny otraka le re dia meme dia za mijery le commentaire dia le manao commentaire zany hoe tena le izy rehefa le teny fotsiny no vakiana tsy dia mampaninona fa raha vao resaka le izy le nisy ohatrany hoe irodany teny ny anina ny teny dia mampimeny ianao le ka ny moperanay tamin'ny ray volana lasa dia mopera Betsileo zay ka izy rehefa manao ny fanolorana zany hoe mety tsady nisy ny remarque loatra aloha izy nga matao am-piangonana fa rehefa mifanolorana izy dia tsy miala lay tsy le accent tsy ny hoe figadopeo Betsileo fa ireo voambolana Betsileo zay fiteny dia tsy niala ihany ary toy izany koa sefa avy ny sakafo dia nandray ny kalisy izy any zarazara sy nagnome azy ny mpiananana hoe samia mandray sy mihinana amin'ity agnareo fa kalisy misy ny rako ity fa zaza somary mitsikitsika kely any agnatiko sefa avy ny sakafo izy dia nandray ny kalisy izy ary ny zarazara sy nanome azy ny mpiananana hoe samia mandray sy mihinana amin'ity agnareo fa kalisy misy ny rako ity raha io renany fanapikam-pihavanana vaovao sady natokana ho anareo sy ho an'ny be sy ny maro ity resaka ity indray dia endrasantsika tongavan'ny gzena eto dia resantsika hoe ny olona rehetrarehetra dia manana ilay atao hoe toetena voajanahary ny toetena voajanahary moa zany atao hoe inona moa filazana zany hoe toksika ve tokalahy isika toksika ve ino moa zany manana atao hoe sexapel ve misy toetra voajanahary zay tsy voaova fa arahana amin'izay le izy dia tezaina amin'izay izy mba ahay ifeny tenany fa dia zay zany le izy akory ozy izy titanina dia akory rangaty titanina fazazany akory dia mamaiza zao lahy dia mametraka velo mahafinaritra ho amin'ny rapitso indray Orange, papier toilette, sortie d'eau. Manolotra anao. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Mifandarana nefa dia tsy miala mizafa. Nefa rehefa izy zay manasa olona alasinainy karazana vilaka misy masa goty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'izay laoniny fa tianareo foana mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Nazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sortie d'eau.